amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy alpilgo miara-banao toko miarabanareo rimato Salomon zaho zany tsy de tena mahay miresaka amin'ny radio zay fa dada ny antso de mba tonga eto azy zany dada izy aloha le goty zafahafansaika za tsy tena mahay miresaka amin'ny radio zany rehefa sena makaty de miresaresaka eto ako tsy maninona resaka hirahira akoatra ny hirahira ihany zany tena hainao miresaka za aloha de tena tsoroko mihitsy zany za nanasa ako fa ny hira zany tena mifantohako misy tena mialatsiny aloha fa somary ohatran'ny novo anserikely ako fa de ny hira tena io dada tena mifantohako mihitsy io ary misy tsy malala aloha zao sao de tokony anao hira anankiray zava-baovao no entiny maraina de ifoindray ny matory fa mbola velonaina ohatra mahatsara feo dada le ohatra mivoansery za fa sakiteny mihitsy mahatsara fotsafeonao zany analavitra ny akany ainao fa zay zao rehefa ny farany zay ro indro ny azavana avy any an-tanitra mirotsaka iny le miakatra be any iny tena afantarana misy raha fa ve akoatran'izay raha tianao azoko atao itao na hirana ampianatsimba azoko atao zay zava-namana be zay ny olo rehefa mahitady zao ny olo rehefa mahitady hoe kitana telo zany iny tsisy teo zany nanao hira PTP zany hirana alako tofilinga avy any soa mandidina ny hira teo maso teo eo budget eo sy de nantany ana aloha iny hira atao amla de zao hirandreo ty zao hira anankiray mety fantatry mety fantatry sy moty tsy sahiko ny milazy zakazako manjary ny miteny azatatsy haiko za tsy manano ihany sao de vitanareo amboarina ny tononkira ohatr' zany tena matotra mihitsy zany tena zay de zay mila zavaina kely aloha mila zavaina Solomon fa hitanareo zany artiste dada le mama artiste de atao hoe Salomon izy zany hitanao hoe zay ianao zany mahay mamory kiram-pitoerana koa zany hoe mamorona eo raha fitoerana koa aloha zany no hoe detrako de zako sao zany zay mihira de zany ohatrany hoe ina zany interprète de mamory naly misy mamory livre andemanana misy olona mamory kira be de za zany mihira mbola sina misy manina nefa raha tetezina tsirairay ireo mpamorikira ny irano fa raha mo ty fantarany ty raha fahinao koa zay vilgoty hoe telo minitra any de makafolo zay za mahafinaritra nareo miantso ahy mahafinaritra dada misaotra raimbozy misaotra betsaka tena misaotra faly amahita fa za tsy janela be to misy de zay afaka mbola mitafatafa amina eto le hira nge tsy mbola nantanao iran'izany diafinao mamorona fotsiny ka tianao ka zay niran'zay koa nira zay fa niran'zay koa rehefa any amin'ny farany angamba no mety ampiverena fa aveo zay zany tsy de maresaka besaka mahafinaritra soda besaka kitana telo de akasitrano mbola tokony asainao mitantara mapiny artiste feny mihitsy zany eritreritry hoe mba mahay mampime iza moa ikodara
Ve areva koa isika le hoe mpandikana. Za koa za jereo mbola bozaka mbola maniry tsara koa zay. Zay koa tena isy tany ampadorazako zay nona mandeha fampisehoana zany fampisehoana de nandatona zany le ramatoa de hoe izy eo mpanao very ray Romilona miarabe eo de mpanao very ray Romilona de tsy nanao mihitsy de hoe mpanao very ray Romilona de tsy nanao mihitsy ainao hoe tonga tsy nanao l'izy tsy zay loatra ka tsy olona loatra iny fa tokony esainy manao hira roa ary vao sainy manao hira ray de tsy manao fa tena manao zany very fa Romilona de teneniko hoe azafady za tsy Romilona fa Salomon ve ozy izy everiko hainao ozy izy no Romilona de ozy hoe za ho Salomon fa irio no Romilona de sady mitodika tany izy zany tany amin'ny rabary zany i Romilona de kakabe izy mitodika tany ve veriko iny kabiosy tena fatratra koa raha zoko be raha nanatona avy any am'izay kabio de ozy izy ty soferanareo I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 5. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha rehefa iny rehefa lasa olona alasina hitanana larobilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Zay soratsika Salomon teo Sorana mihitsy nisy rapitso de Abel Ratsimba no asatsika indreo mito tafafo maraina ve izy nareo ve efa tantarako ty zavatra ty nareo manao feel good zany ako androany de miteny hoe rampitso de ataontsika oza zany hoe rapitso de Abel Ratsimba no asatsika amin'ny feel good teneniko eto mpanomboan'ny rivotra fa mialatsindra mieno Abel fa kamabe Abel fa tsy Abel le izy fa tsika ohatra fa ny pitso maraina am'izay tamin'ny fito sasalatsaka 5 tonga teo Abel tonga teo le olona ny teneniko de ozy izy hoe zaho zay tsy niantso fa tonga de tonga fotsiny ako satria zaho ny invitenareo amin'ny de izy no natao tena izy tam'le feel good tena direct tena izy tena direct de aveo nisy olona ndray ny teny no vita le izy hoe mitovy le ty taza be la taza be Gottlieb le invité tam'izay eny hafa pire zay izy fa efa tsy eo izy ny miarabantsika rehetra salama hoanareo rehetra zay mankafy loha hevitra hafa de rapitso fa misy kanina rapitso fa misy demi final kanina fa tsy ahivina aloha hoe voalohany volana febroary anio misy sary voalohany volana febroary mbola tsy mandainga amin'ny androany mbola tsy mandainga mbola ataontsika aloha hoe 17 janoary tsy olana efa fantatry ny olona zay démarche atsika zay zany hoe zay démarche moa rainy bozy zany ampiasaitsika ihany le fiteny any fampianarana fa ny démarche de hoe lalakombana makeo amin'izay tadiavina zay fizotra talaty ty ny andro ny za tokoa za mandinika hoe ngamba notra misy allergie ihany atao anatin'ilay zava-maniry amin'ny oriko fa mahatsara an'izay orikalabozy fanranona tsakaina ny tsara le feo rehefa aveo tena mbola anao hiritsika rehefa aveo niety kosa aloha le feo tao niety le teo iny vo Salomon teo fa niety le izy Salomon rehefa miteny akaiky io mivatanao amin'ny sary aloha Facebook aloha RDJ 96.6 FM na YouTube RDJ FM 96.6 zay izy lavitsy le namatsika mantamako hoe aiza moa ny afara manaraka an'le direct ny mpanoana ny fandaharana Total Énergie Orange Madagascar Arona ary Yaron-Goty zay mbola tsisy sary moa zany ny ireo mpanohan'ireo fa manohana ny eritreritra avokoa
ka misy sary moa zany Chinoko resaka zavakanto resaka boky mba tsisy kosa ho aty eo ampoan'ny kosa tsisy ranondolana tsisy eo tsisy eo misy raindray zavatra afaka mba ty mahazo aty fa zavatra nazo nioty voalobokako tsy ho anao fa ho anay dia voatsindro ny tsilony rose atao hoe églantier ny ainareo ny rose églantier ny rose églantier raha ohatra ka mahita rose mandady be nareo dia mavokely ny felany dia mitangorongorona be mavokely eny amin'ny fifiny olona eny reny rose reny no alainy eny am-potiny dia reny no anaovana marikotazy moa zany fiantsoandreny raimbozy anaovana grifina rose atao fototra rose anirin'ny rose vao zany dia alohan'ny anomezako loha hevitra mba hoentintsika mba miady hevitra sady nareo afaka manontany moa tsinona dia mahafinaritra ny mitondra antsary ao ny namana izy moa le namana nanomena an'le DVD ry CD ry Irso dia namana Irso nanomelo fa namana Irso ataontsika lalao le anankiray le anazy fa ny anao ny tazoniko satria hitako le dangerosiko mahafinaritra atao anatin'ny fandaminana trano hitanareo rehefa tonga ny janoary asana manao fomba ohatr'izany daholo nareo dia mampiry trano dia hitako tao no mamambadoda ty le izy raha Irso fa tsara ao anahy manana fa mety omeko ny mandresy bao izy akamba aloha le anankiray dia le anao tazoniko dia ty arena sarobidy ty reto satria ny izao dahako nanana disque Thriller any Michael Jackson no anareo izay mihaino dia CD ny Michael Jackson na audio reto asehoko reto mahafinaritra ny mahita azy reto tena mbola voatahiry tsara ary ao anatin'ity CD audio na Thriller an'ity izay ho an'izay mahafantatra mankafy Michael Jackson dia misy DVD ao anatiny dia ny DVD ao anatiny making of ny Thriller ity ny ao anatin'le izy dia misy anankiray izay ihany atao hoe history tsy netiko eto le tranony moa dia hitako koa history dia ao anatin'ny history misy an'le bandy me le manao an'ny Thriller tsy tadidika naran'le ry miresaka le ry dia mahatonga an'le ry hoe ahazo an'iny fimezana iny tsy maintsy miresaka zavatra afony izy zany dia me masitsika me Thriller dia any amin'ny faran'le ry me and make an amazing and if you want to have be afraid look at me dia iny niraisina rehefa feo dia reto Thriller dia misy any off the wall dia misy any Dangerous dia fa ty ambadika ty tsy Dangerous ty fonony ambadika ty zany fa album anankiray hafa Dangerous any misy sara merita mety ananako ny tena nitady azy tena izy sarotra satria ohatra ny tony aloha zany dia pahatsorana fa dia tany Frantsa atao finaky ny vidiana dia ny fitahirizana ihany koa indraindray sarotra dia aseho ihany koa moa zany satria za nangana club de lecture any raimbozy fikambanana olona mazoto mamaky teny dia ho an'izay makafy dia asehoko ny sary ny amin'ny mahafinaritra ana mizaran'le izy ohatran'izao dia izao sarotra ny mitahiry ary ny fifampinramana manahirana koa ndraindray satria izao tsy miverina misy anankiray tantaraiko ny Michael Jackson iny zao nampindramana le izy dia tsy niverina rehetra indray dia Mike Blueberry izany hoe tamin'ny mbola sary le zero izy dia taty misy aoriana izy nisy niova tany elo koa izy efa nisy sary hafa reto ny atao hoe fiondanan'ny mpakafy western sy bande dessinée taloha ary ny tena akafiziko indrindra dia ity efa impolo ny vakiko ty Chihuahua Pearl fa ny tantaran'ny Blueberry mantsy izy mankoatrany hoe tunique bleu zany maramila amerikanina tany amin'ny adiny sécession izy dia mitohy ny azy ny tantara reo ny boky sarotra ny andeha hoe mampindrana satria ny fitahirizana dia zava-dehibe mihitsy satria collector tony zay dia ametsika amin'izay raha loha hevitra nareo izay nindrana boky tamiko avy ireny ny boky fa dia sarotra mampindrana ohatran'ny volana izy ohatran'ny volana izy filmantsikinorisy mbola tsy naverina zao alors angatsika manokatra dia surveillant miambina sao dia misy tsy mamaky zay surveillant sao dia mamaky western dia sady miresaka ako manao focus zany dia mahafinaritra le saritsika zany amin'izao zany mamaky Blueberry zay izao tantara ny Blueberry dia mitohy ohatran'ireny série ireny fa ny ankehitriny efa tena manahirana ny bande dessinée série satria ny série ny olona amin'izao dia série malala dia mitohy ireo manomboka amin'ino le ambony indrindra amin'ilay ao ambadika letsy ao ambadika misy tantara ao ambadika dia izy voalohany iny fornavadro l'homme au point d'acier ilay lehilahy manana kimondro
vy mety mahafinaritra raha dika ao ary tonnerre à l'ouest ataontsika amin'izay raha le resaka le loha hevitra dia mba afaka mba mandray antsara daholo raha tiako izany any so dia lazain'ny olona mitovy amin'ny satria mahita Clint Eastwood zany eto rakoty so dia miakapofiny andray rakoty Clint Eastwood ny aingam-panamako le sary le aiza mitovitovy amin'le style reny manao western le tena western blueberry western américaine dia tateorintsika nijery western tamin'ny cinéma misy an'ireo les sept mercenaires misy an'io Terence Hill sy Bud Spencer misy ny Van Cleef sy ny sisa reny hoe western spaghetti hoe tany Italie natao azavaina tsara ny atao hoe western spaghetti zay misy an'ry Fernando Sancho misy an'ry Giuliano Gemma misy an'ry Terence Hill sy Bud Spencer reny dia tany Italie reny natao fa ny tena western ndraika tena hoe américaine zany dia ry Clint Eastwood ry John Wayne ry Burt Lancaster dia ry Stewart iza Stewart moa Jackie Stewart mpitondra tomobily reny ndray tany Amerika dia matetika reny guerre de sécession tena tantarainy fa toy izao le démarche ilay hoe lalana mba tiako atao loha hevitra amin'ny ity androany ity mandra-pahatonga ny amin'ny valo ny famoronana hira dia tantaraina hoe ohatry ny ahoana sy ahoana namoronana hira anankiray dia sika rehetra moa afaka mandray anjara ao anatin'izay adihevitra izay alefako le hira dia nohy tsara le hira mazava ho azy fa ny mora indrindra ho resana dia ny hira nitarika Joary ity hira ity dia soava ny lohateniny ity hira ity dia hira danjany namorona ny feony nandray gitara izy tao amin'ny studio dia nitendry dia noho ny avy eo zahay tonga dia nandeha ny aingam-panao hoe hira ohatry ny ahoana zany dia ho tantaraiko rehefa avy eo fa enoantsika aloha le hira hoe soava an'ny tarika Joary dia tonga dia mino fa mitovitovy ny eritreretritsika rehetra alefa le izy raha mahandry avy ato amiko manuka ny hilana amin'izay masoandro mekisanaka indray be fa tsaraka voray izay niarahana dia toatranyizay ilalana otiavina to lafitsakaitra teba otian'izay dia fa fitanianaitra nareo raha dia mosadekaraitra ilahira sy musik izay natao na mifamatokatsika teto hatramizao ny fosiny saitsika samfaly miarany topoka feo dia miarany famaly mapamaly zay natoa tsy maintsy manaingana dia mbola malaina mitsanga mandeha izay vitansika teto zaray stavanomarisa efa miany dia hisanaka mizay efa tsaraka voray mbola maisy tantara misoky sisa tantaraina fohifohy fotsiny fa mahafinaritra amin'ny tantaran'le izy mantsy tsina satria mampatsiahy ny hoe niainana amina studio ary betsaka ihany koa ny olona nefany no liana amin'ny ohatra ny ahoana zany mamorokiry zany ny aingam-panahy dia tonga amin'ny fotoana tsy eritreretina foana ary ny hira tena tsara indrindra raha ohatra hira-pitiavana dia tao anatin'ny fijalia-pitiavana matetika na ao anatin'ny fahasahiranana no ahafahana mamorona azy tsara fa ny olona tena voky atatra tsy mahavita mamorokira amina fitiavana mijaly ity soava ity indray ny hitra tao amin'ny studio izahay ny studio ny do sol tamin'izany dia ry Ambato mitsangana eo akaiky ny sekoly La Colombe eo ampita misy mivary mofo eo zao dia misy sekoly momba ny média io dia mitsofoka ao dia niditra tao izahay tamin'ny fotoana nanaovana ny album Tiako Foana dia nitendritendry teo Radanja dia bassiste technicien studio ny do sol dia maheno an'le izy izahay dia hoy izahay hoe olty ohatra ny hiran'ny rakoto izy zany ohatra ny hiran'ny rakoto zany tendrelona zany any zany miainga aloha teo zany misy le zay soava zay ohatra zay zany izy mbola tsisy tolony zany mbola tsisy aninona tendritendry eo Radanja ohatra style rakoto le zany tendrelona zany eo za raha Radanja mba filinlinina ko eto zany filinlinina ko eto zany tendreo elesy dia mbola tsisy ny atao hoe refrain zany na ny fiverenana dia mitendry le ry dia zay mipetraka eo zany
amin'ny kapobeny aloha de tsorona zany aloha fa hoe misy anankiray aingan'ny aingam-panahy ohatran'izao lesy zany ohatran'izao zany de le irany rakoto aloha zany navela tany aloha lasa ohatra hoe rakoto lesy hitantsika fa noho efa vita le hira de misy rakoto kely le izy de hoe zany lesy rehefa enona ohatrany hoe olona mikopakopa tanany faravodilanitra zany lesy le izy ohatrany hoe mitondra valizy lesy milay lesy zany raha atao clip mbola tsisy tonony mihitsy rehefa clip zao zany lesy de ohatrany hoe mitondra gitara zany tsika de sady mikopakopaka ery amin'ny farany ery de maninona tokoa moa lesy raha ohatra zany hira zany ohatrany hoe vita ny fampisehoana de andehody ny mpijery fahariva ny andro de ny fampisehoana rindran-kira nataony nitarika joary zany misy mpijery maro eo fa reo mpijery reo rehefa mandeha ka tonga any an-tanàna de hitantara hoe le fampisehoana nataony nitarika joary letsy ohatran'izao le izy de soratana am'izay vita zany ny fampisehoana lesy fa maika hody le olona de soratana zany le izy hoe ahoana zany fandehody le olona de rehefa mody eny efa izy zany misy zavatra hovonjeny any fa mahafinaritra azy eny an-dalana ny mihira n'io hira io de sady mihira le hira hafa izy le eza manao tany de français quatre eny irairainy ohatra zany mandeha makany de nefa zareo mody mila mody aingana koa fa efa miletika letsy ny masoandro ao anatin'le mozika le misy mijanjanona le gitara zany eo zany zao tokony misalasala le olo andao ody aingana aloha satria hotoizantsika any an-tanàna raha ngala irevy andrehitra afotsika de andre gitara de hira koa tsika any fantarika zao rehefa lasa nody any Antananarivo any ohatrohatrizay zany le eritreritra tamin'io amin'io ao ambato mitsangana izahay mbola ao anatin'le tena nona lesy zany lesy nazoanina ao velany ao lesy misy io zany studio provisoire kely ny dosol io tamin'izay nakanany feo fa ny album tiako foana rehetra de tao amin'io studio io natao de mandeha mividy zavatra le mofomofo eo velany io de aveo sady manoratra ihany mitady n'le krimarima am'izay tadidiko mihitsy ahako zany makasisina reo am'le varavarakely zay sady mitazona taratasy ilo hevitra moa zany za tena mirevy rakoto tam'zany de io zao le rakoto misy an'izay mikopakopaka zay amin'io fotoan'io studio provisoire io poritra am'izay ny toalety tao am'le toerana zany tsinona satria mbola tsy an'ny dosolona tsara le toerana mbola any akafa no naovana studio manara ratsy le kabinet tao fa mandritra zay mamorona n'io hira io mandeha makany kabinet ratsy le kabinet fa zay mietrehatra hoe anisan'ny mahatsara an'le tononkira fonona rehefa avy eo le fijalojany tsy aintso hoe le kabinet akory fa zao eo ampamoronana izahay piranan'le izy mety mitovazana fa zao ianareo hoe mahatsapa hoe fa resahako foany ty hoe rehefa mankeny ambanivohitra matetika mandalo amin'ny lalakely ianao de miara eninao ny fofony fisoko miara eninao ny fofony fahatromby de miara eninao fofony kabinet fofony kabinet le tafobozaka le misokatra le izy zay rehefa eny ambanivohatra ianao ka madio tsara zany hoe madio boiron mipetraka tsara le kabinet de tsy maimbony eninao fa fofony eny ambanivohitra tamin'ny fotoan'io anefa ny tao mato mitsakana tsy tena zay loatra zay enjea zay am'izao niteritery kabinet zay mbato mitsangana fa zay zay le manala azy reo no niteritery ao anatin'le fomba fanoratana zany de ny soratana am'izay le hira de rehefa eo am'le refrain lesy de ahoana atao ahoana lesy radansa le izy nanana de ahoana le de zao mandeha le olona de nitarika joary zany miteny hoe veloma raha any am'le olona rehetra tsy tonga teto misipa tena tiako any am'le tanàna le anareo any fa naniny izy tsy tetrareo nijery spectacle de ozy le oke ho teny eninay zareo any de nitarika joary zany metsinanana le mpijery mikandrefana de averintsika ndray le hira aloha averintsika le hira le teo de enotsika am'izay le hoe any am'le farany any am'le farany rehefa enotsara ty enotsoa le satria le démarche créative le resantsika zany le fomba famoronana de rehefa any am'y farany de misy le miara misento am'izay le mpijery sy le artiste de tonga de lefa morosany am'y farany any am'le hoe mifampijery de nitarika metsinanana eo ary Ni masoandro ilentika volana hitana ny azavana tokapakitoitsy hobanga hotoizana tany tanàna mitorana na tsy arana zay aloha iafanana
ao isorantsika ny henon'izay izany hoe tantaraina ny lalana sy ny fepetra samihafa izay tsy mitovy ao anatin'ny famoronana satria raha vitanay ny tononkirana izay tamin'ny andro voalohany a dia samy nody a dia nisy zavatra namboarina noho ny ampitso satria noho ny tonga any an-trano dia samy mieritreritra indray izany hoe ny atao hoe lalamasaka famoronana ny tarika joary dia misy fotoana ohatra hoe sefo tonga avy any mitondra hirana azy Luka tonga avy any mitondra hirana azy za tonga avy any mitondra hirana ny amin'ny matetika tononkirana tena ataoko betsaka fa misy indray rehefa ao anatin'ny famoronana an'ilay hira eo amin'ny fotoanan'ny refrain ohatra na le famerenana eo a mahitahita aingam-panahy betsaka hoe atao ilay ohatra ilay izy dia misy zavatra hita marina ihany satria raha ohatra ka misoratra zao ny hira tarika joary auteur compositeur dia betsaka ohatra hoe sefo dia misy ohatra hoe Luka dia misy indray hoe joary dia rehefa joary zany a zay membrany eo da ao anatin'ny tarika joary zany dia tonga dia misoratra eo daholo ihany dia misy hoe mahery dia raha ohatra mizara ilay hira dia arakarak'izay fa ny famoronana matetika ataoko hoe ny atsasaky ny hira ny tarika joary ao anatin'ny arrangement indray no amboarina ny fipetraky ny tononkira tany voalohany le tarika zany ohatrany hoe tsy fantatra misy le resahanareo sy ny sisa ka zay no teny sonoko zany le misy koa hoe angam-panahy hoe tarika anjily marina zany horesahako ny fanaovanareo azy rehefa aveo revolina Tokty ilay fotoana efa nandrasan'ny maro destockage manerana ny magasin Cosmos ka hatramin'ny 6 février. Fihenam-bidy hatramin'ny 10,000 isan-jato amin'ny fanaka, kojakoja tokantrano, fahitalavitra, électroménager ary entana maro samihafa. Any magasin Cosmos ary ny fotoana hatramin'ny 6 février ny destockage et Cosmos, votre partenaire de confiance. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Maro tumuka fanapeseko fa France cola fu ileko Mura sadi efficaci Monsieur Mustica zita trasi Casa mia lam Manice Si maneccio Vadini sciscamare geni Ma tu la piramide na miaraka amin'ny France Col Wow! Aigle d'or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra 100 vita malagasy 100 amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary, manomboka amin'ny 2,3 ariary. Ho an'ny rehetra, azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'or, gasy stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscore Gurjan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Kuba Fensu, manolotra ora ho anao. Kuba Fensu, ilay hery ilainao. Katroka ny amin'ny valo eto Madagasikara.
manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTGN amin'ny 90 amin'ity voalohan'ny volana febroary 2024 ity. Pejy politika no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Nivoaka omaly ny didy mahakasika an'ilay raharaha mpitsarana izay nahavoasaringotra any Maherylanto manandafa dia voaheloka higadra enim-bolana sazy miantona ny lehilahy ary mandola mandy 7 ariary. Izany moa no didy navoaka ny fitsarana tao aorian'ny fiampangana azy ho nanaparitaka vaovao tsy marina tamin'ny tambajotra tserasera. Fa tsy niandrela fa dia anio ihany dia voantso indray eny amin'ny brigade de recherche ny gendarmerie eny Fiadanana ity mpandinika sy mpanao politika ity. Raha hafa indray no ampanatsoana azy eny amin'izany tobin'ny gendarmerie eny Fiadanana izany. Omaly moa dia nanambara i Maherylanto manandafy raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra iray fa aleo asiana fitoniana ary hiatrika ny fampandrosoana ny firenena itsika satria dia efa tena mijaly loatra ny vahoaka malagasy ho hatrany ity mpanao politika ity. Eo amin'izay resaka politika izay ihany aoka tsy fanilika andraikitra isika ho ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina ery manoloana ny toe-javamisy sy lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tompon'antoka nareo manoloana an'izao raharaha misy eto amin'ny firenena izao ary tokony mitady n'izay vahaolana sy paikady maharitra entina ampandroso sy afanganana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena manoloana n'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao nitondrony amin'izany teny izany. Aoka tsahatra ny ajoizay izay atao amin'ireo tondroina ho mpanohitra ho hatrany ity filoha teo aloha Rajaonary Mampianina ery ity. Tokony ny vahoaka no atahoranareo ary atao vaindondrara ny fitoniana ho hatrany izy namarana ny teniny. Makasika ny raharaham-pirenena kosa no santarin'ny filoham-pirenena omaly ny fizarana ireo tosika fameno izay nozaraina tamin'ireo traboina tetsy amin'ny kianjana Alarobia ho an'ny boriboritany fahatelo ary teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-penaka ho an'ny boriboritany voalohany no nanatotosana sy nanomboan'ny filohan'ny repoblika izany fizarana ny tosika fameno izany. Isan'ny nentina namantarana ireto traboina ireto moa ny carnet izay manaraka ny fenitra vaovao ny mampiasa an'ilay atao hoe QR code nentin'izy ireo nafahana namata hoe izavy ireo tokantrano tena traboina tamin'ity loza voajanahary ity ho an'ny boriboritany fahatelo dia nahitana 3,700 ireo traboina raha tokosa mahita 20,700 ho an'ny boriboritany voalohany. Nampanantena moa ny filohan'ny repoblika fa mbola isy lela vola ray hetsy ariary isa tokantrano mena n'ireto traboina ireto ao aoriana kely ao. Fa eo amin'izay resaka traboina izay hatrany dia tonga nitsidika ny traboina izay mbola ao amin'ny gymnase Akorondrano omaly i Ramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny repoblika. Miisa 504 hatramin'ny 5,000 no traboina nitoby tao an-toerana tany am-boalohany. Voaterina lefa eny amin'ny CEG Tamena sy eny amin'ny EPP Akorondrano ny sasany tamin'ireo traboina ireo amin'izao fidiram-pianatra zao dia naverina ao an-toerana izy ireo raha nisy kosa no niazo ny toeram-ponenana nisy moa ny fanolorana izay voatsarambon'ny tanana nataon'ny filohan'ny vadin'ny filohan'ny repoblika toy ny fanomezana savony, labozia ary ihany koa ireo izay azo atao hoe fitafiana maro samihafa entina anapinina ireto traboina ireto. Eo amin'ny pejin'ny toetrandro tany amin'ny 7,7 Atsinanana somary avaratra Atsinanana Sainte Marie no nisy ny fohy be n'ilay rivo-doza Batsiray tamin'iny omaly iny. Somary nihenany heriny satria dia lasa hatrany amin'ny 30 kilometatra isan'orany ny rivotra entin'ity rivo-doza ity. Raha toa kosa ka nanodidina ny 20 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra izay entin'izany rivo-doza izany ary ny hafainganam-pandeha dia mbola manodidina ny 19 kilometatra isan'ora hatrany. Raha ny fizotrony aloha hatreto dia toa somary mianatsimo andrefana mianatsimo Atsinanana fafy izany lalan'ity cyclone ity. Noho izany dia nazo fampitandremana avokoa iny ilana Atsinanan'i Madagasikara iny amin'ny mety famailona sady amin'ity cyclone Batsiray izay ambara fa ho isan'ny matanjaka dia matanjaka ity.
tontolon'ny fanatanjahantena eo amin'ny baolina kitra dia hiakatra ikanja indray rahampitso zany ny lalao manasadalana ho amin'ity kanina 2020 sy 2021 ity. Isan'ny nanaitra indrindra dia ny fanambarana nataon'ny mpanazatra ny ekipa pirenena Cameroun efa dia ratsy ny hotely izay nipetrahan'izy ireo satria dia saika natao avokoa azafady ny ekipa pirenena Senegalais fa dia ratsy ny hotely izay nipetrahan'izy ireo amin'izao fotoana izao satria dia atao avokoa ny fomba rehetra entina andemena akapalemy an'ity ekipa Senegalais ity. Isan'ny voalaza ny mpanazatra tamin'izany moa ny fandefasana mpivary tena maro be izay mitoby ao amin'izany hotely misy an'ny ekipa pirenena Senegalais izany. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity mandry no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeaka marandriana aby kosa no nanolotra sy nanomana izany ho anareo manasa antsika rehetra hatrany anjo tsy tapaka ny fandarana rivotra mametraka ny mandra-piresaka ary mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarihan'Andriamanitra. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao zay anakoa ny azontsika ritina eo zany le ty le boky ty mampirisika mantsy satria efa anisany lohevitra tamin'ny sabotsy tamin'ny zoma mihitsy izy ty hoe ilaina ny azy zany zao zany isan'ny tanjoko tena teneniko mihitsy izy fotoana hanokatra ohatran'ny karazana biblioteka ho an'ny tanora sy ny ankizy eny amin'ny fokontany eny raha ohatra ka io moa zany tsy sionena satria ngaylata fa tiako za zao mitondra ty aminareo satria tiako zaraina le izy satria za zao fa nahavaky ny tsirairay amin'ireo blueberry reo farafakeliny vadivakeko indimy farafakeliny satria zao Larissa zao mijery le izy eo mijery ianao fa rehefa tonga any amin'ny farany ianao tsy maintsy mamerimerina maninona zao raha ohatrany hoe ny Tintin ohatra baiboly zao dia ny Michael Jackson koa zany tonga dia manao antsoava eto amin'izay manana fa namana Herzo moa tsy fantatra Herzo ravelmanantsoa ny bedra ngany tiananako za moa zao maly hitanareo fa nanao publication Mandresy Boys zay manao Michael Jackson tena mahafinaritra mihitsy ary zay resaka ataony rehetra moa dia izay fa ny atao hoe transformisme amina imitation ary famelomana ny olona efa tsy ohatra nahako rehefa manao Johnny Hallyday ohatra zao dia sady mamelona ako ny tiako le izy ohatra Jean-Baptiste Kegange manao feon'ny Johnny Hallyday izy fa tsy olana le izy efa nianao fety taminay iny daholo fa tena mahavoa mihitsy ny bandy iny Jean-Baptiste Kegange mandresy tena mahay le rika zay zao nanao spectacle atao amin'ny plaza zao hoe Johnny Hallyday sy Michael Jackson le tao na afa-po mihitsy le fampisehoana satria nahoana Johnny tena variana ny jery Jackson dia lasa nivalana hatramin'ny deonao irainy bozy zavatra faharoa koa ankoatra ny boky dia ny famoronan-kira nanaraka ny fitantaranao teo araboty dia ireto fijery efatra ireto no nizorany saiko voalohany ny feo no miforona voalohany tamin'io le hira mitondra ny lohateny soava io zay vao nitonona marina zay zany hoe sady mihinakondra tompoko amin'izany raha ianareo ataontsika ohatra hoe Salomon mihinanakondra mandeha le feo an'izany eo dia tonga dia hoe izahay mansendra danza hoe ohatrany hoe hirandrakoto letsy le izy iny tsy olona dia raha hoe ohatrany hoe olona mikopakopa dia zavatra faharoa vao mariko teo koa miaraka mamoronareo ao amin'ny tarika fa miampy andradanza zany fahatelo ianareo dia mitsinjo ny mpiaino satria fitsinjovana angy le firaritsy hoe soave raha izay faharoa ampivimbinareo nofinofy ireo olona ho mpiaino ny hira io nofinofo ohatra hoe le hoy ianareo hoe tonga hatrany an-trano izy dia mety izana hatrany tanàna ny korana dia manjary misy nofinofina fikoranana ao ambadika izay dia fahaefatra ary tia mba angatahana ampira rehetra mba hanaiky an'ity izy dia ny hoe ampivoarina ilay hira rehefa mitety fotoana ary nanao anareo satria hoy goty teo hoe tateoriana aza dia mbola nahitsinay ohatra zao na ny feo bateria an'le teo zao mbola vao roa taona na telo taona zay novainy luka le bateria dia lasa misy groove kokoa moa fiantso azy fa rehefa tena hiran'le izy atao enregistrement satria tao anatin'ny album tiako foana io hira io
de hoe tia am'izay le tena tonony le tonony de hoe manomboka mihilana am'izay ny masoandro soava de hisaraka indray fa efa vita ny anay fa ianareo koa sao de taraiky raha andeha ody lafy ny poetika ny tontolo foronina poeta tena miezaka vatsinareo zany hoe raha tena niondana Henri Ratsimbaza fikitana telo Francis Cabrel Goldman Michael Jackson izay de tafapetraka le hoe aleo poetika ihany ny tononkira aleo somary poezie foana ny tononkira zany hoe rehefa miaino tsika aka ohatra tena akaiky indrindra ako zany hoe Francis Cabrel ohatra poeta izy aloha fa musicien koa izy de afaka mitambatra le izy rehefa aveo mahatsara zavatra foana zay misy hira tsy mety raha vaforon'olona miaraka fa tsy maintsy olona iray no mamorona izy Rantatamaly koa zao tena hitako hoe poeta koa reny ny tombony tsinona amin'ny olona mahay mamorona be deabe rety de izao mifanojo ao aminy rehefa auteur compositeur izay indrindra manko mahatonga mihevitra hoe amin'ny ankapobeny ny hira raha amiko zaho raingoly zay de hoe forony aloha ny tonony zay vao mandeha ny feony satria arakaraka ny tontolon-kevitra na tontolo na poeta zany hoe famoronana tontolo zay ny dikany hoe poezia famoronana tontolo dia tokony amoronana fehezam-peo mifanaraka am'izay fehezam-teny zay mihitsy izy raim-bozy zay fa ity zao de hoe ny feony ray ny mandeha aloha arakaraka ny tolotra avy any am'radanja mola izy fa ho ampira taty arina zao tsy karotro mipira taty arina ohatrany tsy de mahay manora ohatrany tsy de poetika ohatrany taloha loatra zany ny hira taty arina ohatrany hoe mora tsofony rivotra zany ohatrany any am'le fotsiny injehana zany hoe tsy atao akapobendresaka le izy fa misy ihany arakaraka ny fahatongavana za zao za mpamorona za mamorona feony mamorona tonony ary manampy amin'ny arrangement vocal fa zao kamo paresseux satria rehefa tena dinihana zany hoe kamo angamba fa hoe miandry angam-panahy zany hoe lent miadana milamina ohatran'ilay losy azy zany ohatran'ilay losy mipitarabe ny amranotapa manenjika sokatra zany hoe ny hira rehefa tena dinihana nefa ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ny hira nay ao anatin'ny tarikajoary ohatra sy ny hira zay ohatra hoe nisy anany foroniko tateo arina zany manamarika tsy tena mandalo de lasa be le izy satria raha ohatra ankehitriny zao tsika mamerina mihain'ny hira Nice Prince ohatra mamerina mihain'ny hira ny Cyril ohatra de reo hira ho an'ny ankizy zao ny tena mba mahafinaritra de tafapetraka ny antony dia ny lanjan'ny lahatsoratra ao anatiny tsy voatery izay anefa tsy voatery le izy tsy voatery anefa kanefa ny raha ohatra ka ao anatin'ny fomba hiainona ny zavatra ankehitriny de ilaina ihany ny misy apahany mamikitra mametraka zavatra ho tavela tsara fotsiny arakaraka le fahazarany hoe raha hoe mpanao mozika le olona ny feony matetika ny tena manainga ny fanahy fa raha poeta mpanoratra dia ny tonony aloha alefa voalohany tonga matetika tonga voalohany ka arakaraka io ary mahatonga amin'ny koto miteny hoe io tsy voatery ka mampirisika hoe eo amin'ny famoronana hira no Marian'ny Godard teo koa moa zay hoe ny ankehitriny ahoana no afahantsofondrivotra loatra le ankehitriny lasa sa ahoana tsisy raha ny anao an'le ankotsotro de misy sary tonga ho azy zany ato anatin'ny lohanao ato hafa zany le hira am'izao le hoe io bagage de lasa mandeha zany hoe ny zavatra azontsika lalaovina zao anatin'iny iny hoe soava ny tarikajoary iny mbola tsy natao clip izy iny raha mihaino an'iny zany nareo zao de aka caméra tsika de aka figurant tsika tsy isitsika valizy tsy isitsika chambre tsy isitsika tomobile tsara be tsy isitsika tokotanina espace tsy asina fandrina tsy asina fandrina matsara fatara be hoe chambre hery anisany za zao ohatra ao anatin'ny adievitra atao rehefa ohatra manao hoe clip reny tsy de tena akafiziko loatra ny tena matetika loatra anaovana hoe faux live fa mifangaro za zao namerina nijery fa zany hoe ny fankafizana Bruno Mars sa coïncidence rehefa mamerina mijery ny clip ny Uptown Funk fa Uptown Funk tsy henonareo isan'andro tsy henonareo isan'andro tsony intsony fa jereo tsara ny 24 kilo ny 24 kilo ny Bruno Mars taorian'ny Uptown Funk zay tany amin'ny casino ny clip aptao le izy de rehefa jerenareo de hitanareo hoe rehefa mamerina mijery ny Uptown Funk ianao de tavela eo ianao hoe ay tena mbola tsara sy mahafinaritra
fa saingy voatsindry ohatra ny MP ko misy ato amin'ny spam dia misy ato tsy voajiry eo amin'izay le kisarisary zay ny tena tanjona indrindra hoe vao mihinao le hirina reo ka andaona klipsika milaza zavatra telo tokony hita anatin'ny klip ninira hoe soava iny milaza ohatra hoe larisa ina zao hoe kisarisary inona ny zavatra tokony ho hita ao anatin'ny klip ninira ohatra manao klip inona ohatra ny analo le ianao le miteny an'le lalamasaka teo dia tonga dia zay mihitsy ny zavatra hitako lalamasaka nisy resaka teo hoe efa nyteny zay ianao teo dia ohatrany hoe tendrombohitra dia lalana dia lalatany io dia avy hoe misy sarety kitopakilopaka kely dia misy masoandro milety dia misy bandy mitondra gitara dia misy olona sady mihira zany tantara ohatra hoe nijery mahaleo teny amin'ny stadina Larobia taloha dia rehefa avy eo ny antafita no mandray ny olona andeha anatitra ny olona Analakely dia misisika ao anaty antafita fa ny fisisihana tamin'izany tsy ohatran'izao koa aloha azo ampitahina tsara kosa aloha fa mandeha ampitiavana avy nijery mahaleo dia mandeha dia mbola voatonga eo amin'ny rond-point ny Vandry eo Larobia rond-point Larobia le ty ambany akaiky lasity le zao dia misy mihira enire dia mihira ny ray bus dia zao misy rangaha ohatra ny receveur fa tsy receveur izy fa spécial moa zany le antafita tamin'izany teny hoe aleo rangaha mba hira hainy rehetrarehetra ny atao eritreretra hoe andeha bus andeha ody ao Analakely organisena le avy mijery mahaleo dia le bandy zay antsy izy raha mbola anina tsy mandamina hoe aleo rangaha hira erahana ny atao hira hainy ny rehetrarehetra fa ao anatin'io antafita io manomboka eo Larobia mandrapatonga aty Antanimena raha mila fanampiana ianao miara-mihira ny rehetrarehetra tsy tian'le jalajalamboto zay neny jalamboto ao atanambao ihany nesy zany hoe ao anatin'io bus antafita io mikisarisary ty le soava ny tarika tsoary ty dia za tsy mahita intsy tsy mahita fiara mihitsy amin'le izy fa tonga dia zay ka le fampisehoana nataonay tamin'io le fampisehoana nataonay tamin'io tany Ambohitseheno anareo Ambohitseheno ary avaratra ny Godard any Langaina loatra any Langaina ny avaratra anisan'ny naovana fampisehoana eo amin'ny radio Nederland eo dia any fanaovana tiftifitra any mena avaratra any nataony fampisehoana mifefy goelaka misy manontany ato ragoty ary amin'izao ny aizahoaizan'ireny famoronana an'ireny kore ohatrany tamin'ny Manuel Aspotra tamin'ny Barakal ireny ve mbola mety vita amin'izao raha tena tsorina hoe mety vita amin'izao nge tsy hoe nitalotsiny ankehitriny no visa fisaina sy tetserany fa azo atao raha ohatra zao nitarika joara no fampisehoana atao ampalea dia Hervé ao amin'ny tarika momota ny chorégraphe Hervé niarana andihy tampoka nanao apitaon'ny faingo tao amin'ny CCSK zahay dia danseur an'le reanakefatra miaraka amiko za manao le palitao mavokely dia manao entraînement fa raha tena tsotsorina mpitiavana ane zany dia fifangaron'ny Pasadenasy sy Michael Jackson no nataony nitarika joara tamin'izay nandihy tamin'izay mbola vo nanomboka afaka mbola mandihy foana izahay taty aoriana fa nasongadina kokoa ny resaka hira dia eo ihany koa aloha ny fahatsorana hoe kamokamo hoe alora nga fampisehoana fotsiny tsy tena andihy be satria rehefa nahita magique système nge tsika magique système nge ohatran'ny bandy akamo zao izy efa da ohatr'izao mihitsy mandihy zany ary hoan'izay nahitanay tao amin'ny Palais des Sports mbola vao 2016 ny Palais des Sports nay mandihy nge izahay tao hoe mandeha manao le potra mamanana ny andro ny vahoaka indray ira mampirela indray mbola tsy rehefa maizimaizina ny andro mody ny vahoaka fa ry zareo indray kosa zay indray izy vao mivoaka potra mahatonga an'le titre hoe potra tamin'izany dia le bruit sarotra be koa zany métaphore zany ray mipotra le bruit potra nanakiki potra rahararana eo dia maritra mako azo anaovana fandaharana mihitsy satria namorona an'le hira indray zay ohatra anankiray koa ty teneniko ty zany le potra zay fa mandalo moa le izy dia mifilina dia mitendry indray zay mamorona dia ataoana lesy ny feo an'le rehefa maizina ny andro mody ny vahoaka tsy mba hiteny amin'ny atoandro fa zao izy ireo vao mivoaka maika andeha jorojoro hitady vola resaka makrela le resany dia hoe ny feo an'le gitara zany lesy atao ohatrany ahoana re atao voatran'le atao voatran'izao lesy dia ohatrany ahoana le ty zany
zao le izy ohatran'le hitan'le sa liran'ny rosy le misy accordéon hoe potrananake ainareo zany liran'ny rosy zany aza hitsahinao re lambako fa tsy hitamana re ao ainareo zany liran'ny rosy zany de ny accordéon iny anisany nampiinspiraka anay nanao an'le gitara an'le potsy hoe potrananakeke potrananake fa le izy ve tsy avy am'izay koa le hoe potranzao potra nefa tsy tomononao anatin'leponitra tepipi any ianao efa zavatra potra hafa misy reny zay fa le sénégalais isan'ny vaovao anankiray zany aloha mahakasika ny fampahalalam-baovao fitoizany ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany de nisy ihany koa ny fanomezana lela vola 7 tapitrisa ariary nataony zareo teo anivon'ny ministera ny toekarena ho an'ny traboina zany zay ministra izy moa niara-ny ministra namanay niara-ny anatra taminay izy ny rindra kopatana ho anazy fa fantako izy eny zafady fa ministra moa isan'ny sy tapitrisa ariary zany lela vola nomeny ministeran'ny toekarena nisy ihany koa vary 7 taona lamba fitafy siramamy rano menaka barika zany rehetra zany isan'ny natolotra ho an'ny reto trabony reto avokoa zany entina anampiana ireo trabony ireo fa ny zavatra anankiray somary nanaitra dia ny fikorotana an'ilay tsy hoe fikorotana fa fifamaofomba avao teo amin'ilay mahakasika an'le sazy ara-bola na azo any Mahery-Lanto satria eto ara zao samy mpanao gazety de mifanontany firy-marina ny tena izy enina tapitrisa sa 9 hetsy ny anankiray hetsy ny tonga taty ho ana manokana aloha de 9 hetsy no voaray fa atondray nefa eto Ambanimatsika eto misy gazety anankiray milaza fa enina tapitrisa eo zany mampisy hoe inona ny tena izy fa ny tena marina de misy sazy ara-bola ihany koa tao anatin'ilay izy sao hoe enina tapitrisy ka zay mihitsy mba ialana amin'le hoe tsy fantatra tsy fa ofisialy de aleo tonga de apetraka hoe misy sazy ara-bola niatra tamin'ny Mahery-Lanto manana na de hoe sazy miantona aza le izy de sursis zany am'izao fotoana zao ny sazy miantona raha misy famerena kely ka ataonao anatin'ny 5 taona izay dia miatra avy hatrany miatra izy androany nefa dia voantso indray eny amin'ny nivon'ny fiadanana eny amin'ny brigade de recherche raha hafa moa zany izy ty hafa indray ty ampahanatsoina azy ty karaha toka miakatra fampanaovana io raha io mampankity tony reny raha toka miakatra fa izy rehefa mendy be matsiro raha toka miakatra fampanaovana io raha pitsarana io voasazy indray Mahery-Lanto manandafy sanatiaviko inona mety hitranga en l'espèce ndraiky kosa nefa tokony tsy hitovy l'unicité des choses jugées raha ohatra tsy mitovy le izy misy mivoaka avany ty tonga de milaza hoe voasazy sazy miatra heritaona hatranomaizy dinao ohatra indray zay zavatra zay zany mbola zavatra afy zavatra efa miverina izy ny tena ratsy hoe zavatra efa nomeloana teo mbola naverinao ihany tonga de efa sazy miatra récidiviste de efa miatsy iny zay mampitonga ny olona mangataka-pelona foana rehefa tratra ny sursis i dadalo ty ny teny mihitsy hoe enina tapitrisa ariary na 30 millions de francs zay zany zany entre atsika le misy vola miodikodina atao am'rivotra satrany hitako kely ihany raha le chiffre ray le tamin'ny vaovao aloha zay aloha de izy zany zao fa de andrasatsika le izy tsy maninony fa aloha tonga de tenenina fotsiny hoe misy sazy ara-bola ao anatin'ilay fanameloana tsy maintsy isy raha hiteny ndray ato anatin'ny rindriny fotakato ataovy tsy faipaiky anareo ndray ary efa nisy am'mely sy ivetsy fi moa zany fanehoan-kevitra moa zany mahalalaka io fa le fomba fitenenina azy kosa mba atao ampanajana foana kosa ka zay izy atao ampanajana foana iza manao hevitra ao anatin'ilay izy zay kosa aloha de zavatra tena na olo tsotra raha ohatra sanatria koa painao afaka mitoroko iny olona iny fa tsy voatery hoe olona ambony tiako foana iraina kapela ny makasika an'ilay vetsika iverina am'izay makasika an'ilay vaovaon'ny Sénégalais teo de tena nimenimenina be ngia Aliou Cissé nandritra ny valan-dresaka nataony tampanao gazety karaha zao no mitoy lasa sahirana ako andeha akan'le Cameroun fa
manahirana kely zany le atsonjay kely kosa hoe manahirana kely zao ny olana mako vomaika hoaniny Sénégalais nge mba tena mafy atoko reo raha vao ataotao an'io izy de zay anahirana ny baolina satria zao akahaka anazy daholo ny sympathie an'izao tontolo zao amin'ny aspect positif zao raha antanina nefa ry Abobakara oe Magagana iaran'ny atso-jay ny Cameroun eny efa Rajoana Armampianina miantso fa tsahary ny atso-jay na tovozay na ijay takitra zany tokony miantso tovozay fa de iaran'ny atso-jay ny Cameroun adisa amin'ny fomba io kosa aloha zalahy tena teneniko za tsy teny hoe mitsika koa ve manao sa tsy manao fa fomba fiady io andefasana makrel be dia be any amin'ny hotely ipetrahana mpifanandrana amin'ny teny fomba fiady io tanareo mandehanareo makery amin'ny hotely ry makrel ndray no nandefa olona tany aminay efa 46 secondes tsy ampy tsony ty ry momoty am'le hira fa aleo rehefa aorinany amin'ny sivy de ataotsika akapela ny tiako foana miaraka fa ny fahaizana ny mitantana ny délégation no atao hoe mafehany ao anatin'izay rehetra zay fa na inona atsotsay io na inona atsotsay io rehefa efa président délégation sportif indroa loin de moi l'idée de fa mahazo atao tsara ny miadika dokam-barotra dakambola mbola lavitra zany lalako zany ary aleo no tomanana biscuit 4 avy trano ary tonga de lasa zao nankizy na olon-dehibe ny biscuit 4 de manome hery sy toko anao entina hiatrika ny tontolo andro satria ao aminao ny tanjaka ny 4 ankafizo ary reo biscuit 4 isan-karazany 4 happy 4 jump 4 turbo 4 up 4 be 4 bokitra ary fova be ny 4 choco be feno chocolat be sy ny 4 go le mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitikina miaraka amin'ireo biscuit 4 zay le 4 ao anatinao. Wow! Aigle d'Or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra zato isan-jato, vita malagasy zato isan-jato, amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary, manomboka amin'ny 2,3 ariary. Homan rehetra, azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'Or, gaz c'est stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar. Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 000 ariars par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire sy kit solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Tsara telefôny lazany, tsara finday zany tekno ndray zao iny tena tekno mitsiny zamila ray ohatran'iny indray zao nika farany am'le mahafapo tekno spark 8 mémoire tsiombolo 50 mégapixel ry 5000 milliampère le batterie sady mbola mahazoka 12 vidy amty manatoka tona fanao selfie Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscope Gourdan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266
034 30 87 966. RDJ. Fidirana teo amin'ny lalao nosy tamin'izany, teo amin'ny Kianjavia Mahamasina. Ho an'ny teo amin'ny Gradin zay 200 zay a. Tribune centre latéral izy zay taona mihidy 500 izy zay fidirana. Raha hetsy ariary tamin'ny taona 70 zany mitovy amin'ny roa hetsy amin'izao. Mitovy amin'ny 5 tapitrisa amin'izao angabe. Eny fa le izy ngeny ny anisan'ny za zany a raha fifaninanana ireny mahafinaritra ohatran'ny hoe lycée Ambatondrazaka taloha manao fifaninanana ohatran'ny hoe logo. Za mpanao an'ireny fifaninanana ireny foana hatramin'izay. Dia ohatra hoe tamin'ny lalao nosy le resantsika teo zao dia misy an'ilay tiri miaraka izay Bandrika Somary dia misy hoe Noël Rakotoarivony zay. Zay zany anisan'ny fototra amin'ny famoronana amin'ny fitendrena sy ny sisa dia tao amin'ny studio-ny Ferdinand Larsson no iraina le hira tamina le fananovana le fifaninanana dia ny faninana tamin'le hira tamin'izany dia ny hira ny dama hoe nosy milalao dia ohatr'izao ny feon'ny nosy milalao ny ranomasina sy ny lanitra manofaofa tanana ireo fonio maitso mavana ny rivotra madio mirafandro fetenio dia tokony hoe averina zay amin'ity version andiam faraika ambin'ny folo ity dia izay indray ny amboarina dia tonga dia tsy lany moa le iny zany fa le anaim-Batrondroely lany dia namboariny dama silo am'izay le izy dia silo indray a niaraka amin'ny dama nanao an'ilay razomaly fantadidiko indrindra tamin'iny ragoty dia ny fandarana radio televiziona malagasy isaky ny amin'ny sivy amin'ny raika ambin'ny folo amin'ny roa dia tonga indray ny fotoana hianarantsika ny hira ny faneva ny nosy hira mafadraoana ny mampianatra ny hira amin'io kely an'le loatra ny anina hira mafadraoana miara-panofatrano taminay teny akady fotsy dia mipetraka izy telo menadady dia mihira an'le izy eo potsiny eny tompoko salama tompoko tsara avy amin'izao fa le fierté nge mahafinaritra le fierté no mahafinaritra satria na ny jeu des îles 90 na jeu de la francophonie 97 ohatranako zany nandray anjara tsisy mahagoatiliba mihitsy eo fa faly mandray anjara hoe tafiditra ao anatin'le tantara mbola tsy maintsy antany Rosy hoe misy an'le film ve fa tokony misy film any fa izay Francis no arbitre tamin'ny jeu de la francophonie tamin'ny ouverture nandaka baolina dia dakana le baolina dia ilay izy mihazakazaka be manaraka an'le baolina faliana nge zany teo Mahamasina rehefa zaho any tomany satria mamanay zany maty tamin'ny maty ny mamanay 97 dia nandeha ny jeu de la francophonie 97 dia vao manomboka ny jeu de la francophonie dia misy ohatran'ny boky misokatra ery amin'ny Gradin dia misy an'ilay ianona tompo fampisehoana tamin'izany ny Rasimanana Rosy nanao ny montage dia misy ny prime ministre tamin'izany i Pascal Rakotomavo dia manao répétition dia ao ambadika fa mafy nge ny répétition tamin'ireny na ny jeu des îles moa zany ny production tazako le jeu de la francophonie salama tompoko manao olona salamo maheno tsara aza manenjika nefa ina moa zany tena aza vaka raibozy ahoany aza mipasoko anefa malama moa aza mipasoko anefa malama aza mipasoko anefa malama amboarina nda le téléphérique-ana eny amin'ny iny ambany iny ambany zay ny anarany fa tramway ambany le téléphérique-ana iny ambany iny zany dia totofo loha ny lavaka dia amboary koa fa ny canal dia zay teniko zany aloha dia aza mba manao olona zany eloko zay fotsy dia nefa le izy nge ohatra hoe raha resaka le hirahira sy ny famoronana sy ny sisa sa mana ny anitra ho azy ihany fa saingy izao misy tena tokony mitazona adidy ahafahana mahita hoe inona no avoaka satria tokony misy fitaizana foana mipetraka manjary lara-mandihy iray ingainana
dia lasa tsy tia manao fitsili. Salama daholo Rivotra. Raba tompoko. Salama e. Salama e. Misaka hira sy famorona ny loha hevitra tika ry goty. Da tena vity aminay tendro anga. Vatomamy ihany zarainareo raha ihany vatomamy zaranareo. Vatomandry. Vatomamy, bombo. Ay, bombo cigarette tania. Misy bombo mibride, misy bombo bafono. Misy bombo vorona. Inay raha bafonosy bombo goty fa ny sirany voaka vetivety zay aminay hoe mila velona demarera, de tondroina la demarera. Raha tasinanana fa bafono le bombo ry goty. Natano ministro. Napatya zavatra ianao. Ohatran'ny mampieritreritra. TVM zao fa tsy nanao tsony ha. Tsy nanao tsony izy ka. Tsy nanao inona? Tsy nanao ohatr'ireny tsony. Eny hafa le izy nge mila allo? Efa misy oatra izy? Efa misy. Mbola ho izy ka? Tsy manao olona sano a. Zay nge miaino e. Manontany an'ity olona mandefa message amiko ty ako hoe zao ahoana hozy teniny. Eny be dia be zavatra ambadika samihafa moa fa tsika moa zany voalohany indrindra aloha raha mipitso ny kanina. Faharoa nintsana teo amin'ny kopy ny Paris Saint-Germain nanao azy Messi. Zany baolina zany. Manirikiry ihany kosa aloha zany izay atao amin'ny Sénégal satria amiko amin'ny ekipa sy amin'ny entraîneur hatramin'izay na dia ny faninana tamin'ny Bariara zareo ny ekipa Sénégal ekipa tena sympatika be foana amiko. Halako Keita Baldé moa le baolina teo Mahamasina. Tifitra avy lavitra ry ampovoambony ery. Fa mahafinaritra foana le rony indrindra fa i Aliou Cissé. I Aliou Cissé zany ny entraîneur tiako ka hitako akaiky indrindra sady tsy afaka nakasarana, tsy afaka nandray tanana, tsy afaka nyresaka fa hitako akaiky fotsiny. Tranahako nahita ny Zlatan tany Paris dia tena Zlatan dia nitodika izy le tia. Zany tsy adiniko mandrakizay mihitsy. Za efa nananako bola tany amin'ny RTA tany Korondrano dia no andeha hamonjy ny Michael Jackson tany Santa Barbara tamin'izany. Tsy nahangona na 200,000 raha tsy voangona tamin'izany. Niakatra fitsarana manko le ry tamin'izay. Ny zavatra ohatran'ireny zany dia indraindray zavatra futile na zavatra hoe maivamaivana mololo nefa tena manamarika foana. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsy ny mamelamela fotsiny amin'izao ny fitaizana sy ny fanabeazana. Ekena fa ny mpanabe matetika ary io Rainbozy ho vavolombelona no voatoraka tainombo voalohany indrindra. Solona anarana nomeny mpianatra any ka za. Nahirana. Salamo. Salamo. Saka hira sy famoronana moa zany. Eny toko. Allo? Eny toko. Ny tiako ny anontaniana zany amin'ny lafin'ny hira, ny radio ve afaka manivana hira. Afaka. Satria misy afaka. Misy pinina ny hira tena hita zao fa tena hira tsy mélodiquement ary tsy izy mihitsy fa mbola misy mandeha amin'ny radio. Dia vitatsika ve nefa manivana izay hira izay hoe to dia tsy mandeha mihitsy zany. Na dia hoe mampidi-bola ary ny hira amin'ny resaka radio zany, resaka média zany dia vita ve no mandaran'izany. Indrindra fa ny mety hoe tsisy idiran'ny hira fa ny doka varotra. Doka varotra? Misy dokam-barotra tena... Eno misy doka varotra na ny mampirisika ny olona ohatra hoe aloha tsy teneniko le pub nefa mandeha foana le pub dia lasa makamo be zany mihaino anazy. Dia tsy maintsy misy fitaizana manohitra tiakafa aloha e. Tsy avela amin'izao. Ie. Dia ny faharoa resaka clip mandeha amin'ny télé koa ane. Misy tsika sarotiny be amin'ilay fitaizana sy ny anona nefa ny clip mandeha amin'ny télé ary misy zavatra hafahafa. Resaka clip zany tiako tenenina. Le mandeha fitombenana ray zao teneninao io? Tsy mandeha fitombenana fa le fitombenana ambony angambany. Ay le fitombenana ambony. Azafady. Tompoko mankasitraka tompoko. Le izy le sivana miankina amin'le radio sy le télé tsirairay avy aloha iny e. Ohatrany raha ny ato manokana zao tena misy comité d'écoute. Tena misy mihitsy. Fa ny any amin'ny hafa tsy afaka... 2012, 2022.
baka plus 48 akay le ty. Tena efa mafy any nefa tamin'izah baka plus 1 namorona an'le hira le hoe vao maraina izy rery de mijoro eo ankavona ny miaso io ihany. Hira tarika joary tsy ary helinareo mihitsy. Izy ny titran'izany, izy. Mahafinaritra ke miresaka ny hira ohatra hoe hira noforona taloha mety tsy de heno intsony satria le ndresako teo ohatra zao itony Michael Jackson itony zao de misy fotoana zao mieno ao an-trano de mieno CD audio samihafa eo Lionel Richie, Whitney Houston, Mariah Carey zao tena misy le émotion tena hafaliana tsy mitratra mihitsy. De tamino satria le mikaroka manko raha vao tsy mikaroka ianao de tavelany ny zavatra tsy nenonao intsony satria vao tsindry ny MP teo riny. De nieno zao hiran'ny Céline Dion mitondra ny lohateny hoe 3h20. Je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire. J'étais encore très jeune hier. De nanao fotoana zao teo en place d'Italie 17 ans tena naiky izy amin'izay. Le piliny tsy tiako ny hiran'ny Céline Dion. Verina ihany afa tsisy idiran'hira ndray inona ho any dika amin'ny nofy tsy nofiko itsony fatate nofy be mety ho tanteraka satria nofy misy hoe nofy akondro misy karazany be le nofy nofy menakely misy dikany izy io raha ohatra tena anina na nofy ratsy aho ato amin'ireny orambe reny zao vao samptaranazy fa amin'izay mba tsy ho tanteraka zany le tam'le orambe reny zany de misy mitondra tomobile moa zany sasany de rehefa avy be ny orana le afaka ny lokon'le tomobile de le afaka iny lokon'le tomobile de inona izy nareo ny loko farany taraiky teo le nofy ratsy aengany mba tsy tanteraka lutte contre la Covid-19 farany teo tena nofy tokoa zany zany le nofinao nofy alina zay le nofy lutte contre la Covid-19 ny teo amin'le lokon'le tomobile farany zany tam'le rehefa avy be le orana engany mba tsisy ao zany satria reny tomobile reny eny tsy hitatsony efa lasa nofy za sisa ny nahitanao zay vao engany mba nofy ratsy zamiko rehefa tantaraina angely izy de lasa tanteraka engany mba nofy ratsy zay marina mihitsy aloha le fanontaniana apetraky ny olona aloha de apetraky tsika anaty fontenina ataotsika sous-entendu foana hoe tsy misy mivokona déontologie de vie. Allô salama toko tsara zany teniko zany rehefa déontologie de vie misaotra betsaka manome fitenenana misy faneho-kevitra kely mba tiana atao mahakasika an'le Facebook zany atao ono a izy io ve tsy mba mety hoe afaka tsaraina ny fomba fampiasana azy eto Madagasikara zany hoe ny tiako tenena zany ny fanjakana mihitsy zany fitondram-panjakana zay miandraikitra momba ny serasera no mba amin'ny fomba mpiresaka amin'le serveurany Facebook en direct mihitsy zany hoe mba asiana limite momba n'le compte fake be lehibe zany tiako tenena satria lasa mampitotonga na ny toetaitsika malagasy le zavatra zany sady ohatrany hoe lasa façade de couverture ihany koa le izy ho an'ny olona tia anakorotana sy mampisy iny izy teo te hivohy adi-poko sy fifandirana zany ao amin'ny fiarahamonitsika malagasy zay mba zavatra tiako antanina zany de mba mila fanazava-kevitra aminareo faharoa manarakaraka izay mahakasika ny mozika sy ny hira moa ny lohahevitsika androany tena tsy manakambara fa raha azo atao fotsiny zany de mba alefa kely le hira mipresio miresaka momba ny zavatra io le saiko rainareo le hira le hoe misy amin'ireo hira ozy izy tena manahirana mihitsy zany de mampianipy any anaty zao hira le hira faraparany lasa pira daholo zahay sanoary dadany aty aminay lasa pira avokoa izahay na mahay io na tsy mahay fanafandarana fa zay misoso-kevitra mahakasika an'le hira de mampirisika ny zoko be Gottlieb sy ny sisa zay mivohy tena mahafinaritra ny mozika moa zany de misaotra toko tena rahasoa atsika voaka malagasy rahasoanao ihany ko toko ho an'ny momoty moa zany mbola ho atao eo le hira momoty tsy momota misy olona teo momoty iraina le hira zany tena tonga saina eny aloha goty tonga goty tonga de
Erika le lasy tsy erika afo nefa erika rakotonirina tena tsy naheno vaovao le rika ay le rive lasy Erika Rakotonirina ve? Zany hoe tsy henonao no teny amin'ny enao manjery ny resaka azy fa tena na fanahirana eo ihany iny resaka artiste resaka Facebook tira raha reo kizy reo am'izao fotoana zao reo ngamba raha goto miaina tamin'ny fotoan'androny io ve tena nganodanga io fanjakana io fa tsy mamely eo manoratra mikay akanga taratasy mpitiavana manoratra ny hoe misy atina hatramina gazety artasan'izany hoe leny de légal reo ny article noretraretra vafangateny eny mivady depôt légal zay vao miverina ty azo latana azo papier-nao raha tamin'ny fotoan'andro censure ny tiako teneniny fa zavatra mieritreritra hoe sao de toko mba asiana kely any ndray zavatra efa mibrika be mihitsy le tombo sy alana mba anerena misy hoe voatereto le eritreritra hoe tonga de atao degamberako ny fomba fiteny na samy vela idegany dolo na asina balizy kely rangaha asiana balizy kely fa tena hitako mihitsy na mpanao politika na papira na mpanao inona rehetrarehetra io zany de ao an'le Facebook daholo ny départ de ao le lasa tsy mifanaritra tsy lasa mampalahelo be le gasy manafinaritra taloha lasa bordelina mihitsy zay ny fomba fiteny azy zay ny mahateny zay azy fomba fiteny azy hoe tsy zany tsy tonga any am'le hoe censure tena complètement le izy fa mba asina balizy le izy rangaha fa afaka miteny daholo miteny rehetrarehetra rehefa manana crédit balizy maholo zany milanjany le izy moa marina tokoa aloha fa ny fahalalahana lasa manahirana ny mpamefy azonareo zany zany satria nahoana raha hotsimponina tsirairay ohatra ny voanahitra anaty vary eny hoe za ty eto miteny azy ny olona miteniteny foana sy miteniteny fahatany ka misy paenteny mitsipona mety rava toko resaka baolina i Carlusia dia 6 buts en 8 matchs ny vaovao tsara zany Arnaud dia lasa nilalao amin'ny club any Egypte any izy ary dia miratso azy io mila jerena zany zany zavatra zany ny sélectionneur le golany nandray voikely de PTS tsy nafaly any ko le boikelo aza ampidirina pafiazy be zany lesona tamin'ny Angleterre tamin'ny Euro manjary Rashford za aloha de tsy nahita an'le match noho ny antony tsy miankina mirindrina satria ny jiro moa zany tsinona tsy niverina raha tsy efa mirehitra de zay no manahirana an'le izy ao anatin'ny resaka nataontsika teo de ilaina mihitsy ny atao hoe sivana fa ny radio tsirairay namaly an'le namana ny antso teo samy manivana am'izay itiavany azy le radio afamitaloha fa ny olana manko nge misy hoe radio commercial ka raha vo mandoa volona de alefa na mandefa rivotra re Facebook arotra zany mandefa rivotra le de miarabatoko anao zao mba hitarena kely maheno ka mba hitarena kely fa niara-ny antsizay sy ny tsirariny rehefa nandeha zany le famantarana hoe misy apel amin'ny RTT de teo vao ay misy apel de rehefa ndeha ihany fa nisy crédit fa novainy tellement mora le izy nataony mora rivo avy eo ndray saika hisotra crédit de mbola nisy sao de tsy afaka misotra de nitady taxi foana reny tena moa nitondra fiara de rehefa tonga tena tsisy madika o de vola de zany ndray de nahita vatakata de rehefa mivola le kaka fa azo ankorotorisé ndray izy mafy nanjoanao ko ty marina raha zany ao mena sazo miantona le
fa tena mitranga koa zany ianareo hoe mahatsapa zany hoe latsaka stylo dia mifikaka an'le dia milatsaka telefôny posy ino voankazo anaty kitapo rehefa ka ny kampine reny ka kampine lavaka ny matsaka grave anjarako indray zao no miteny aloha fa mangina daholo miarabatsika rehetra aloha natatrany andro mafinaritra tena dia somary madevindevitra kely ary dia Tana Maria natokany le zanako vavy a resaka kely amin'ilay zanako vavy tokanio a fa le me maharitra sy me matetika le zanako indray makarady izy io a tena me foana ianao hatramin'ny marainy antoko izy tsy mijery Tanamariana kely tsy hoe inona akory zany fa mba mivazivazy fotsiny aho hoe mafinaritra loatra maheno andriny me foana dia tsy mba tezitra nitsy zanako zareo ny faharoa resaka famoronana sy hira ampiasanareo zao zavatra teneniko anankiroa ihany voalohany a ny resaka hira ny toniny a dia mampita hafatra ary fampitahakafatra ny toniny ny feony kosa dia mandrotsorotsy nataotsika hoe mamelona mamiaina an'ilay toniny mampifaly mety ho izy daholo zany rehetra zany ka indraindray a ny zavatra manahira no anatin'ilay resaka tononkira sy feokira be dia be loatra ny tononkira izay tsy mampita an'izay afatra nyresahako izay ary be dia be koa ny feony izay tsy mampita an'izay afatra nyresahako izay hoe mamezaka mampifaly ve namezaka mampita an'ilay izy ohatra resaka ataotsika hoe clip nahorona tsara matetika ange reny tsy zavatra mifanaraka amin'ilay tononkira sy le feokira le sary aseho an'le olona dia manjary manahirana ihany le izy ka reny zany goty ny tokony mba ezahana hoe ho an'ny mpanakanto rehetra rehefa mba manao clipy a izay ny dikany hoe rakitsary dikan'izay zany a mampiseho an'ilay endrik'ilay tononkira sy mampiteny an'ilay tononkira ilay rakitsary fa tsy miteniteny fotsiny fahatany le izy fa vetivety dia tapitra le orako le mangalatra nefa zay fa nangina mikaiky ny taxifone taxifone clip vitsy mandefa rivotra ara dia tsara foana le izy ao amin'le montage nefa ny le hevitra mihitsy amin'ny création ny olana za tena miteny misy dia atsipoko clip zany ianao fa mazava tsara vazivazy zany vazivazy zany zao a hitanareo mantsy ny tena manahirana rehefa tsy voabe ao anatin'ilay afatra izay tiana ampitaina le fiarahamonina dia matetika zavatra diso vain'ny olona dia avy eo tsika mifanometsiny amin'ny olona hoe le ankizy mihitsy ve ny ratsitaitra tsy kehiesy fa ny tena marina le fampitahakafatra ao anatin'le zavatra ataotsika mihitsy indraindray fa ono so dia le fandraisana koa nefa tsy voatefy dia lasa maminao zavatra tsara zao ianao a mifameno daholo zany ka mifameno daholo zany satria rehefa tsy tiako ange ianao rehefa tsy tiako goty a na dia mafinaritsaragoty a dia lazaiko fa zao foana ohatran'izay le izy mifameno daholo zany ohatra anankiray teneniko aminareo za domenina tena men'Andriamanitra dia resaka tolon'ny fitiavana sy ny fanambadiana eo moa zany hoe amin'ny mampitandrina mety izay le izy fa misy fotoana nampianatra momba ny fanambadiana tany amina fiangonana anankiray ahako a tezitra be le pastera rehefa niresaka momba ny hoe nono niresaka momba amin'ny mariala sy ny mahavehivavy a dia nivoaresaka ny atao hoe nono filahiana sy ny fivaviana tezitra be le pastera vetavety ianao izy toy izy Andriamanitra mihitsy zany nyvetaveta toy izy ny namorona nioko marina ny ilazainao fa zany dia tena gaga amin'izany le fampitahakafatra satria rehefa zany mijoro dia tsy tiako anao a dia rehefa tsy tiako nge bandy akamana inona resahany eo dia efa tsy ianao rangaza eo n'olona dekonina daona le hira sazy miantony kay le sazy miantona pastera misy karazany roa misy karazany roa mihitsy ny sazy miantona ary ny tena zava-doza amin'io sazy miantona io ange indraindray io alavainy zala foana iria tsara lalàna zao misy pasazy miantona dia mila tandremana tsara azo ohatra rehefa makiny atsara lalàna rehefa tafaraka amiko iny atsara lalàna nareo amin'ny fito ariva dia atsotsony makorelina foana iny pastera mio vola dia gaga ny olona
tsy paster ty zany mandehandeha ty amin'ny andro alina fa tsy fantatry ny olona hoe mpitory teny amin'ny makorelina nge ty asako ty mirasolantsika rehetra mampatsiahana ny fampianarana nataon'ny aumôniery militaire-nay zany fitoriany paster avy antsony marina aho fa ny mpanota fa nytiako tenenina hoe misy karazany roty cahier de sage niatra tamin'ny Mahery-Lanto Manandafy fa nazara fi sady misy ny sivity misy ny enina enona ny taoteko salama marina loatra ny pasterateur eny pastera aloha izay makafilinina makafilinina pastera no tena marina amin'ny zavatra raha ty pastera io zany zay ny fiarahamonina io zany endrina be zany eto amitsika monina fotsiny de eto resaka fiarahamonina ka marina misy hoe zay zavatra mahafinaritra anankiray mety asositany anankiray ary tsy atao misy ny sasany anao zay tsy afinaritra anao mihitsy ary tsy afaly anao maika ody ka zay lina raha vao misy olo hoe ty ohatra zao ninona tenenin'ny olona io na mifanitsy amin'le fiainanao ary de lasa diso foana zavatra tenenin'ny olona na resaka ilo na resaka ilo de manahirana be no ohatran'izay fa io zany l'éducation tsy ampy tany amitsika mihitsy ny androany zavatra ohatran'io lasa mivara lila be tsika am'zao inona tokony atao zany ramose anay zao ny alikanay anakenina de nakofosafosa raha vao tonga tokony atao ve averina l'éducation verina l'éducation éducation vita be fiainana naro artiste milaza azy manenty sisany ireo nge vita be zavatra tsy ampy am'ireo nefa de faly fotsiny misy vola miditra eto misy vola zany de io ataoko ty de any le fahazahoana an'le vola fotsiny fa le hoe inona ny ao ambadiky le fahazahoana an'le vola varalila ve le fiarahamonina sa inao finaritra fotsiny nahazo vola tamin'ity clip nataoko ty de ohatraohatran'izay kely vola loatra fiainana amitsika zany fa le ahoana fomba iainatsika menakavy mba mirinda mba tsisy problème na politique io na ino lasa varalila be daholo tanàn-dehibe io zay no de marina tanàn-dehibe io raha ohatra ka aitsika tsara ny mbola miady de mbola ady fiady fa ny olana kely angehtsiny misy ampahany efa génération non ce n'est pas za aloha de misosan'zay mihitsy tsy azo ataony mifampiatsara velatsy ao anatin'ny fiarahamonina sy ny sacrifié ny hafalianao rehefa misy hafaliana kely de ifalio jusqu'à la fin mihitsy ohatrany hoe si tu vais ton dernier jour fona lasa ohatran'izay le izy ohatranah aloha zany de tsoroko ohatr'izay ny lasa toe-tsaiko matahotahotra ny anany nofoko zany zao tena zay le hoe tsy fantatra ny dika nofy misy arabe anak'ire zany la resa ny a misy lalana tsy goudron de ny anay misy trano sy trano moderna ohatran'ny tontolo ambanivohitra foana zay sary zay fa mifangarongaro ao de misy an'izay foana ndraindray izy somary misy fiara ndraindray izy misy mandeha tongotra ndraindray izy misy fiakarana ndraindray izy de io raha vao tsy io no ao anatin'ny nofoko fa tsy voatery hoe io foana fa misy tantara manodidina azy fa le sehatra ilalaovan'le nofy mizatra tsy de mety zay ny zatra ny etretiko tontolo ny andro manahirana zany manahirana mihitsy misy tenitenenekizy ty tenenenkizy am'izao hoe neny olon-dehibe ozy izy na ny cyclone arany de ahitany tenenina hoe ny cyclone tamin'ny andronay tsotra zao amin'ny andronareo zao de zao ane tsy fampidoika an'izany ane fa mifandimby ihany ny fotoana Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be.
Soid, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batteriana fiara sy moto. Soid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Soid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Misokatra ho anao hatrany itoerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny Anse Saint John Bosco Ankorondrahana isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araka ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Allo, amin'ny fanalana azy re tompoko ao anatin'ity fandaharana ity, misy tsy matakatra amin'ny fanalana azy ataonay aloha ianareo. Aleo dia tsorona mihitsy. Misy olona miresaka zao anatin'ny mivantanao hoe raha goto tokony manaiky rehefa mena fanamarena sisy ka tsy fantako le izy inona ohatra. Azonareo ve ideny mbola tsy miditra aldiny mba mangataka anareo le miterena izay satria zao eto na ibandy akama tetsy na izaly teto zay tompoko rehefa miakapofona dia komety. Aloha zany rehetra zany aloha alohan'ny idirany dia andia aloha misy agenda anankiray ho an'ilay antso ho an'ilay namana ho amin'ny greffena rein zany na hoe greffe rénale pour anay dia hotolo-tanana ho an'ny anay ny fianakaviana manontolo dia faly manasa anareo handray anjara ny etika lehibe déjeuner dansant izay ataony 4 mars 2020 manomboka amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny espace Mbatso Ambohinambo Talata Maty. Ny ahafahana mamandrika ny tapakely amin'izany dia miantso ny 034 28 161 09 na ny 032 04 063 93 fandraisana anjara 7 alina ariary mpanentana Eric Fouye sy ny ekipany. Mbola ialidiny eo zavela miteny aloha io satria ao amin'le mivantanao mbola hitanao ao le izy ny zavatra fanamariana omenareo ataovy mipetrapetraka tsara fa manjary manahirany ty le lasa sazy miantony ty. Aleo vakio ngely ao hoe raha goto miresaka sisisa bandekama koa fatratra kami. Ho an'ny Goteliba mila mahatanjitsika raha mihitsy ianao fa tsy famalinao daholo izay maneho hevitra mahakasika anao ary anaovanao kafara mihitsy. Mila mahay miaiky fa tsy tonga lavatra ianao. Ka ameo ohatra fa le sazy miantana manahirana ohatrinona ny onitra amin'izany bandekama zany fa zao le sarkasme misy karazany roa nisy ny sazy miantana embolana miaraka amin'ny amanjy le anazy ve le ana le ana fa misy le enina tapitrisa tonga dia aloavina kote tsy zany fa izao ao anatin'ny olona nasaina ohatra rehefa miresaka anatina devitra satria betsaka resaka hoe apondra no apondraiko tamin'ny resaka baolina dia miteny hoe ciblé pozelaly rehefa tratran'le sazy miantona fa tokony tonga le olona na manohy resaka. Tato zao nisy olona niresaka tato aloha le apondra be an-danitra. Apondra be an-danitra afafa koa zany ohatran'le bandy tato miresaka kanina ako zao dia miresaka baolina dia maka Cameroun ako dia izy miteny ato ny ragotika izy alainy dia resy foana raha izany ny teneninao hoaniko ianao zareo dia nonohaniko le ry dia tsy mba mamaly mba andao mba hiady hevitra fa tonga dia ohatrany hoe miala raha vao miala nge sazo miantona koa ny anazy ka ho anareo le manao an'izay fanamarian'izay tsara ihany nareo ireny satria misy roso telo nareo fantatra mpiteny an'io zavatra io mba tongava miaraka aminay ato tongava miaraka aminay ato dia ho hitanareo zany akoho sika aloha nyresaka aloha alaitsika ampidirina ny akoho zay zany salamadinihoana dolo tsika rehetrarehetra hoe mafana mantsy natevitra ato mafana zao nareo manko manao taitero zao ery amin'ny radio ery nareo koa vao fitetaka ny crème mihitsy nge nareo fa zany le crème ndrendray manjaka ray be crème zany crème le afitetaka zay no resahana am'le olona sy ampitaina am'le olona satria zao mba mila ihany antsipiriany resaka sao manko le zavatra resahako ndraindray tsy akafizin'le olona loatra ohatra zany ke mampiaya ihany misy koa tsy mahazo resaka misy koa rehefa ianao mihitsy tiany tsy tiany
tena inona ataonao eo na manasa olona ary ianao dia tsy tiany fotsiny tsy zao satria raha ny androany zao satria vo eo zay resaka izay any raha misy olona tena mitsikerana ohatra hoe ratsy le hira le hoe soava le antarika joary teo tsy maninona ko tsy tiniko zay le samana fitiavana fa ny anahy zao ny anisan'ny zavatra tiako aloha zany zao dia ny resaka fiompiana dia manentana antsika rehetrarehetra mba hiditra am'le izy satria fiariana vaovao ity atao hoe resaka fiompiana ity raha ohatra raha ataoko hoe manao zavatra ato amin'ny rivotra goto ohatra kanefa ny fiompiana tsy voatery hoe endrasana eo foana ka rehefa hoe endrasana eo foana iny dia hoe tsy afaka anao zavatra fa afaka hoe miasa amin'ny asanao andavanandro ianao fa ny fiompiana mandeha any aria ambadika n'izay zavatra izay satria tsy misy hoe eo fikarakarana an'iny dia zao misy fotoana fotsiny apetraka ao hoe isaky ny am'izao ora ohatra raha entre midi et 2 zany ohatra no fampisakafonao anazy dia iny amin'iny ianao ataonao ray fotsiny zany lera isakafony dia amin'iny lera ray isakafony iny fotsiny no enjehanao am'le izy ao anatin'ny farany herinandro afaka kalenao anatin'ny farany herinandro ny fikarakarana le hoe arakarany ahoana eo am'le fanomezana sakafo ary zange hevitra isaky ny antsasakadiny adana rainy ka tsy zay le izy raha ataosika fotsiny hoe trondro ohatra arakaraky n'le izy misy izy arakaraky le rasy ampiasainao misy izy indroa na indray ao anatin'ny ray andro de ataonao rasy fotoana anankiray fotsiny iny de amin'iny fotoana iny fotsiny no ataonao le izy ka raha ohatra hoe fikarakarana ohatra hoe fanadiovana ny trano ny faobe na ny fanaovana ny zavatra ohatr'izay dia ataonao andro ray fotsiny zay ahafahanao fotsiny koa le izy de amin'iny no ataonao ilay fanadiovana faobe ohatran'izay zany le izy raha ohatra ka ianao afaka miasa birao zany ianao na ohatra ka raha sady miopy ao anatin'le izy fa le fitsidiana zay tokoa le tsy ohatra ny ahoana hoe manana lista zany nareo ohatra de le olona miteny hoe tsy dio zay jereo zay ohatra zany na misy vola le olona ny miantso raha vao miantso le olona de amin'iny zay no afaka manantona azy fa raha ohatra ka tsy miantso izy de ataonay ahoana moa no manantonareo zany hoe misy sarany sa hoe mamay-pona ilay izy le déplacement zany hoe le ahoana moa zany le fixahana makany aminy le fixahana makany aminy raha ohatra hoe lavitra be no misy azy de zay zany le déplacement zany no ohatra ho any akasin-dando ohatra de ho any akasy be de nandeha taxi atsirariny kosa zany miaingotraingotremon ndray iny atsirariny zay efa ny zavatra fampidirako fotsiny zay fa ny ho antsika rehetrarehetra misy ny fampiofanana zay ho atao amin'ny faefatra sy ny fadimony volana febroary ity zany hoe amin'ny zoma sy ny sabotsy zao amin'ny zoma sy ny sabotsy zao ilay fampiofanana izay ho ataotsika ao amin'ny kafetariany eska Antanimena midina ary amin'ny vavadiny eska ambany ianao de efa misy olona eo afaka manoro anao an'le izy apetraka eo afaka manoro anao hoe atsy ilay salle anaovantsika azy ny zoma izao ho anao zelina amin'ny akoho gasy sy ny akoho fakana nofo de ny sabotsy kosa 4-5 ny 4 na ny faefatra fotsiny ny akoho gasy sy ny poulet de chair dia ny sabotsy kosa ny kisoa ny 5 zay ny kisoa ho an'ny manatavy sy ny mampiteraka zay le izy misy boky tonga de omenanao ao anatin'io fampiofanan'io boky nozatra tsara le izy satria feno ny zavatra rehetra mombamomba n'io fiompiana izay tianao ho atao io na ny sakafony misy formule afaka menanao ao ny fikarakarana azy ao amin'ny fahasalamany misy misoratra ao anatin'le boky ny rehetrarehetra zany na ny tranony hoe ohatrany ahoana ny endriky ny tranony atao raha ohatra ka hanao an'le izy ianao dia misy ao anatin'ilay boky izay omenanao amin'io fotoana io tsy misy aloha ny fisoratana anarana meloa tonga aloha fotsiny ianao manomboka valora sasany ny fotoanantsika de tonga alohan'izay zany ianao de raisina ampidirina soma tsara ao anatin'ny fanarahana ny fepetra aloha de tsika amin'izao fotoana zao moa raha tsy mahazo mihoatra ny 100 de tonga valoa isika zany rehefa tonga ireo fotoana ireo 5,3 ariary ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro zany hoe raha ohatra hoe ny zoma zao akoho gasy poulet de chair no atao 5,3 ariary efa miaraka boky ao anatiny
Sarotra be nefa no manavaka ny hoe ny fanaratina sy ny filazana zavatra tsy mety. Efa maro zay fampiofanana vita zay. Nahoana ny akony aloha ialdinia. Nahoana ny akony, nahoana ny ny akony teo aloha dia zavatra hita satria misy olona izay mahafantatra ny tena zany mamokatra an'ireny atao hoe tembakona sy ny zavatra ohatr'ireny dia hita endry zareo maka an'ilay izy dia miteny zareo hoe nanao an'ilay zavatra tatsy amin'ny SK zay dia tonga izay ampiasa an'ilay izy dia maka tembakony izy sy ohatran'izay eny afaritra Ambodivoana sy Andramabevava eny sy ohatr'izany. Le fotoana ve mbola tsy mety roviana no verina reny hoe tantely manomboka mety le manomboka na ny fiofananareo zany tsy misy hoe période ohatrany hoe rehefa amin'ny aviorana dia atao zao ohatra ny fiompiana sasany ohatrany tsisy lerany fa mety foana mety foana le izy rehefa manaraka le fipetrana tranony ka vitanao le tranony dia mety foana io na ataontsika hoe fiompiana trondro raha dobramo be ny rehetrarehetra afaka asianao filet iny afaka asianao filet iny manodidina azy le fampiofanana rehetra ireny zany ny antony nanaovana azy hoe tsy natao lava be dia izay fangatahany olona betsaka tonga aty no nanaovana an'ilay izy hoe ireto ny fangatahana betsaka ary ireto ihany koa tao anatin'izay fotoana rehetra nanaovan'izay betsaka ny olona tonga dia io zany mahaliana an'ilay olona ankoatran'ilay efa fangatahany olona tonga aty aminay dia izay no antony nanaovana io no ny programmena zany fa rehefa miverina afaka mamory olona maro dia atao daholo ihany ny rehetrarehetra zany anatin'ilay izy. Dia ny zavatra omena antsika ao anatiny io tsy le zavatra hitatsika hoe nijery internet ako dia izao ny atao dia izao ny atao dia ino no atao amina le izy fa tsy ireny le hitatsika ao anatin'ilay izy. Misy izay atao hoe norme international ho an'ny resaka fiompiana ohatra iopikosoa ianao 2 metatra carré ho an'ny manatavy ho an'ny lahakosoa 3 metatra carré ny tranony sy ohatran'izay fa ny akoatran'izay nefa misy ihany koa ny atao expérience professionnelle ho an'ny tena samy rery dia iny ilay mampiavaka azy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa hitanao dia tsy teroa tao anatin'ireny tambajotra serasera sy ny internet alaina avy any ivelan'ireny ohatra amin'izany fotsiny hoe reny hoe rehefa tsy misakafo tsara le kisoa dia asiana karbonitra kely na omena ravin-tsôsety, rehefa tsy mikaka izy dia omena ravin'akondro reny zany le izy. Ohatra ihany koa raha manao an'le poulet fakana nofo ianao ohatra dia ataovy mangamanga ny tranony ao anatin'ny tranony fa iny no mampanatody azy tsara. Zavatra ohatran'izay zany hoe ny akoho io voafoy dia esory amin'ny reniny iny efa betsaka manao an'iny fa le hoe rehefa vita izay dia omeo an'le vitamine C sy ranon-tsiramamy izy dia ohatran'izay le izy dia reny zavatra rehetrarehetra reny zany omena ao anatin'le fampiofanana mba hampahomby antsika rehefa misy fampiofanana atao ohatran'izao. Ka raha ohatra ianao zany mbola tsy mahalala ninina mihitsy momba an'ilay fiompiana miditra ao anatin'le fiofanana mila tia aloha misy keo aloha tonga ao vao mahatsapa hoe tena tiako kay le izy ohatra misy manko hoe tsisy atao dia andeha anandrana kely an'izay dia somary tsy mety fa ao anatin'io mety mahatsapa ihany hoe tia miope koa kay fa mbola tsy nanao mihitsy. Dia misy koa zany zao rehefa mahita bitro dia mahatsapa mihitsy hoe tiako ny bitro. Bitro biby tsy le bitro bitron-dohana. Misy koa le olona le manao le hoe tea hita vokatra farak'izay aingana dia ataoko totoafo be ny sakafon'ity biby ity fa tsy maty antoka zany ianao maty antoka ianao anatin'le izy satria fanaovana maskarena an'ireny tokoa moa lety zany aloha akapobean'le izy raha ohatra hoe ohatran'izao ny ampiasaiko akoho 20-30 zany dia misy carnet kely arahana amin'le izy misy satria le carnet zany ho ana rakosoa zao izy dia mandeha carnet isan'isany isan-kisoa fa raha ho ana akoho izy dia isaky ny groupe isaky ny groupe zany satria ny fotoana fanaovana vaksiny ireny ohatra dia tsy maintsy atao vaksiny Pfizer sa Johnson
faitsany dia ny kisoa koa ohatran'izay zany hoe misy carnet tsirairay le izy a mba ahafahanao manaraka ny ara-pahasalamany dia tsy very mihitsy ianao amin'izay fotoana zay satria raha ny akoho ara zany ohatra fotsiny zany a raha ny akoho raha mampiasa an'ilay raha vao tara fotsiny ianao ataontsika hoe une semaine tara fanaovana vaksiny dia efa misy fiatraikany be zany zavatra zany raha sendra misy aretina tonga tampoka ao anatin'ny une semaine izay tsy nanaovany vaksiny iny raha ohatra sika raisika ny poulet de chair ny lafika izay ataontsika ao anatiny io ihany mampafaty azy rehefa lehibe izy raha vao tsy voakarakarahantsika hoe ohatry ny ahoana ny anaovana an'le lafikany dia mandra-pahalehibehany lafikany io miteraka amoniaky io rehefa mandomando foana kanefa tsy tapohantsika le izy ka tsy mifamezivezy tsara ny rivotra ao anatin'ny fiompianao azy dia iny ihany miteraka amoniaka mamona an'le akoho rehefa somary efa tsombotsomby azy tsony satria ambola kely izy io misy hoe zao parametre carré ny angezany fa rehefa manomboka lehibe io dia efa tonga aty amin'ny 4 5 3 parametre carré ny zakan'ilay tranony dia ambola kely le akoho dia hitantsika fa be dia be ny ray ampidiritsika ao anatin'ilay toerana misy azy kanefa rehefa ifa melehibe le akoho dia metery aminy iny dia lasa tsy ampy iainany intsony ny rivotra mifamezivezy ao anatin'io toerantsika io dia zay no antony anaovantsika an'le izy ilaina ny fanaovana zavatra maty anina rehefa manao ianao mba tsy ho maty antoka ianao ao anatin'le izy mba anana rispo ianao hampiasa vola satria matahotra ny hampiasa volontsika hoe sao dia very fotsiny dia zany zavatra rehetrarehetra zany toroanao daholo ao anatin'le izy hoe raha hampiasa vola ianao dia ampitomboy amin'ny akoho gasy aloha satria ray etsy ariary ny vola hanombohanao azy afaka heritony afaka heritony iny dia feno efa-jato isy ny renakidimy reny dia renakidimynao feno efa-jato isy reny tsombaito dia ohatran'izay no omenanao ao anatin'ilay fampiofanana na ny tontolo ara-bola na ny ara-pahasalamany na ny sakafony na ny torohevitra omenanao hoe rehefa amoaka koa ianao dia zao anaovana azy afaka miantso ny 033 50 740 06 ianao rehefa misy tianao antaniny 033 50 740 06 zay mihitsy fa tsy makompaso ny aldini koa dia ao mantany dia zany no resahana fa aleo miantso an'izay laharan'izay ianao dia amin'ny zoma sy sabotsy izao zany no fotoanantsika ao amin'ny SK Antanimena ao amin'ny kafetariany SK Antanimena miditra vary amin'ny vavahady ambany ianao tonga alohan'ny amin'ny 9 ora sy sasany maraina ny zoma dia ny akoho gasy sy ny poulet de chair ny sabotsy kosa dia ny kisoa na mampiteraka ianao na ny manatavy dia aleo sady mampiteraka no manatavy ianao amin'izay fotoana izay hitanao tsara ny fivoarany hoe zao le fivoaran'le kisoanao ary akoatran'izay ihany koa ianao no afaka misafidy zay zanany ho atavizina sy ho atao reny iny eo no eo iny afaka adiny efatra iny tonga dia lasany amin'ny nofonomby izy dia 2 andro mba mangataka kely le olona nanamboatra ranjono fa efa ela le tsy ala le tsy henoko aranjono efatra no any fa le vidiko iny le izy rehetra vity na misy olona namako afaka mety mahavita ranjono tsara fa tsy le fokaiksa be reny dia ny erena ny tapahana ty amin'ny lalan'ny tigy any amin'le lalam-baovao dia tontolo ny fiarahamonina mahafinaritra ny eny satria nahoana manavary ny manjono mampiaraka godriba mankasary mahafinaritra le fiarahamonina fanjonona ao anatin'ny fampalalam-baovao ihany ty sady mameny olona ihany tsika hoe raha mizara roa le izy misy ny siviaitsy dia misy ny enina tapitrisa fa avelao ino any fa tsisy nakaty apositsika le izy misy ny manamboninahitra ny 12 janoary
dia manana ny azy koa ny manambony lahatra lefitra ho amin'ity anio ity zany ny andro ny manambony lahatra lefitra ho an'ny eto Madagasikara. Izy ity dia tany amin'ny taona 13,700 sy arivo tany no niorenany zany hoe andao sina fety ho an'ny manambony lahatra lefitra zany tamin'izany rehefa nazavana tsotsotra zany no niorenan'ny service civique atao Fort Duchesne ka tao arian'ny fivoaran'ny fanovana no napetraka teo anivon'ny tafika teneny soana ny École nationale de sous-officier de l'armée malagasy no toerana fampiofanana azy ireo tamin'izany zany no nefa nanomboka ny tsirony atao andro ny manambony lahatra lefitra ny andro ny voalohan'ny volana febroary. Tonga nanome fotoana moa tamin'ity anio ity zany tamin'izany fankalazany zany ny solotenan'ny ministry ny fiarovam-pirenena izay nanome fotoanan'izany io maraina io ny Andriamatomotra Makaganao le asiana monsieur eo alohan'le amiraly amiral secrétaire général zay solotenan'ny ministry ny talian'ny kabinetrany zany amiraly Andriamatoa amiraly azafady secrétaire général zay ny solotenan'ny ministra sy ny talian'ny kabinetra zay izy zany raha fa ny amiral tena omena amiral fa zay le izy zany fa le tena tiako asongadina zay ao nanatin'izy izy de le hoe andron'ny manambony lahatra lefitra anio andron'ny manambony lahatra lefitra arovina ny fetin'ny manambony lahatra mandefitra manambony lahatra mandefitra isan'andro manana fandefera ho an'ny ny fikambanan'le mpanjona efa misy moato zany fa za miantso eto fotsiny raha ohatra mba misy tena mba terem-panaka mahafantatra an'izay zany mila aranjono ako jombotry anankiroa de jony lava roa de asiana plan tsara le izy dia bouchon pro fa tsy tena scobidony tapahana le za koa ange tia manjono fa mbola nanjono mba izy atram'izao le zavatra teo la resa problème nakerany golfa persika iny aombaveo vavoana fa sahirany indray hoanko anareo efa tatara efa taloha zany lasa nefa mifampiandry fa ho alalintsika kely vetivety hitondra ny resaka mahakasika ny fandrinitsika tsy rapitso am'lakamisy any amin'ny district amin'ny fandrina gagabe ako misy olana misy resaka ny fanaovana tamin'ny solombavam-bahoaka ny fandriana Ramatodina tamin'ny herinandro lasa iny misy olana be mianjady ao amin'ny district amin'ny fandriana ao ary de tsy maintsy ny teny ny solombavam-bahoaka zay ma solombavam-bahoaka ho resatsika sy zavatra amin'ny alakamisy fa maninona ny amin'ny alakamisy amin'ny fandriana koa misy problème am'izao ny fandrinako tapaka ngasa lasa oetsika eto mahakasika an'izay zavatra ohatran'izao mba ilaina ihany enona mba ho tonga any am-potsofin'ny tompon'andraikitra hoe tena itsiko ty zavatra ty hoe na sampyray atoko ary miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana de misy fitoviana tsy mijery aho ary zay fitoviana tsy mijery zay andraso aloha misy fitoviana tsy mijery fitoviana tsy mijery tokony hoe misy fijery tsy mitovy zay tena izy zay hoe metika samy antoko izy samy ray antoko izy fa fitoviana zay fa tsy mijery fa tsy mitovy fomba fijery tsy mijery zany tsy mitovy fomba fijery zay fomba le izy aloha misy mila fomba mihitsy zavatra tsy mitovy ny fomba fijery natako any am-paosy ny vola zay zay samy ray atoko fa tsy mitovy ny fomba fijery alaoa itsina mazavatsara ohatr'izay tsy mitovy ny fomba fijery samy ny olona toko anankiray ireo fa ny anankiray misafidy kokoa hoe aleo tena ampandroso ny anankiray mety tsy misafidy kokoa ray atokotany de anankiray ray ny atokotany de ray ny anankiray mety mieritretra hoe alozonety izitiko ataony atao ka zay zavatra zay resatsika mahakasika zay zavatra mahafinaritra tantaraina ary anisan'ny tena mahafaly ahy tokoa za moa zany raha nikasandreo any ivelany de tsy lasa fa raha tany de nanaraka an'le zay mihitsy voatsaika nytaniko raha goty dia ataon'le Cédric sy ny namany manao fiofanana momba ny baolina kitra ary miaraka amin'ny akamba be izay niasa mafy hatramin'izay ary de manampy tokoa le tsy mafanevany miaraka amin'le rony mahafinaritra ny tantara azy satria nahoana avy am'lay atao hoe fisokafa maravarana hanao fiofanana de afaka nandeha tany amin'ireo toeran'ireo ireo bandy avy eo amin'ny 67 de ny foty de amin'ny de makany Clermont de am'izao fotoan'izao le rony any Dijon zavatra ataony de mijery ny club
mijery ny centre de formation, mijery ny kanja ilalaovana, milay zany. Ny mampamilay an'izany, mandeha tsikelikely ihany ny fiakarantsika lenta amin'ny ahafahantsika miomana. Ny tena tanjona ary tena enkany mba omentsika no entimanana rehetra ao anatin'io ary tsidikidira mety anatin'ilay izy ny kanina 3 Firy le ty le sa numéro le mampifana kogasy teo mpandeha kamaranjokonay avy any Antsirabe ty. Ato dia alaina mangina rehefa avy eo dia mena anjereko. Ity mo eto izy ihany ko. Zay zavatra zay isaorana no kafe. Tsy hoe misaotra fa milay fiera foana lesy mahita ny laisany. Mbola tsy maintsy ho alefa ihany mivantana avy any ivelany idiran'ny laisany eto baolina kitra io ry havana ao anatin'ny le fankafizana le baolina kitra ozy le ramatoa mpiantsonako zay mahatramimaly hoe lasa betsaka loatra le resaka atao fa zao tsisy hevitra io mandrapatonga finalina milahady. Za efa saika tsy resaka le baolina kitra ihany fa eto ampatonina fotsiny alao andrasana ampatonina ny zavatra ho teny hosany loatra sazy amin'io io koa misy tsy mijery fitovina io alao andrasana pitonina ny zavatra ny tatitry ny FIFA makasika ny hoavin'ny baolina kitra fa FIFA ny nanana fa zao izy mbola asa baolina kitra baolina kitra le izy zao fa mila milamina aloha volana marsa satria tsika amin'ny volana jiona dia efa fantatra hoe qualifiany amin'ny canne 2023 sa tsy ho qualifie zay zavatra zay dia efa tonga dia teneniko ao anatin'ny 10 andro ihany dia fantatra tirage mbola mars ny tirage ny canne 2000 éliminatoire mbola mars fa le match de barrage no andeha aloha zao dia vita zay dia avy hatrany dia andeha ny tirage mahatonga na miteny an'izany satria ny premier hatramin'ny 14 ny volana jiona ny fifanitsanana ho an'ny canne 2023 ka eo zany ianao ao anatin'izay tapabolana sesy zay dia efa fantatra hoe lasitsika na tsy lasa dia aloha tika mbola tsy resaka niny volana janoary na dia 13 janoary ary androany ohatranay mampanakantonay zany dia indro lafo izahay tamin'ny janvier namotsena nytatsamitsy elaisany velona amin'ny traiter laisany zany velona fatomby volana matsa fomba manana mpividy fa za aloha mbola mba manatena ihany hoe ninninona aiaia ninninona fisalasalana hoatrehina mpahatsorana daholo ny resaka fanazavana satria mila manao seho amin'izay raha dia na itsika mpijery na itsika mpikarakara na itsika artista zany saintsaino sidinio fa tsika anisany difotra sy traboina mihitsy tsika na dia tsy mifanojo amin'resy hoe rano miakatra aza izahay rehefa mifomaraina dia ohatrany ny tasy zay ry aminay ery aloha fa ny resaka zavakanto araky ny resaka nataoko tany ambolan'le teo ny resaka famoronana mandeha foana io ary atsika rehetra mpanakanto ankehitriny izay maina ny any am-paosy mamorona hira le ty amin'izao fa milay mihitsy mamorokira amin'izao satria tsisy contrat fa injanalisa anke dia zao hoe mamorona ianao dia mivoaka dia malaza be ao anaty confinement tapitra ny confinement tsy nalaza tsy lefintsony le izy tsy nalaza tsony dia zany hoe tsisy maka ihany manahirana kely ma tsy misy miteny hoe nareo nge afaka manao internet sisisa amiko aloha ny seho na ny famakina boky na ny fianarana tsy vitany internet mihitsy tsy ho vita mihitsy io satria nahoana hijanonao an-trano daholo ny rehetra dia lasa aniny zao zany zao hoe atao télétravail fandrotrahako vary any an-trano allo mety ka vanga raika mihitsy mpanamboatra télé makasarana tompolasy tompofavy nanaraka ny fandarana rivotra amin'ity maraina inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay maneva iny zay manasa olona alasina hitanarana lavilaka misy masa gotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Masana ny tontolo-piainana